and out of his mouth goeth a sharp sword. Amen. Hebrews, the 4th chapter, said the Word of God is sharper than a two-edged sword, cutting even to the marrow of the afatra nitorin mpaminany William Marion Branham mikasika ny fanambarany ny tomboka se fito boky laharana fahaefatra lohateny tomboka se faharoa tamin'ny talata hariva fahafito ambin'ny folo martsa 1770 tao amin'ny Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. King of kings and Lord of lords. As the impostors against the Word of God, and because they wouldn't agree. Evening, friends. Miarahaba ry sakaiza. Let's all stand. Itsangana fotoana fohy ihany sika rehetra mba hivavaka. Our Heavenly Father, ry rainay any an-danitra tafavory indray zahay amin'izao fivoriana manan-danja indrindra izao anio hariva ho amin'ny fanompona ny tompo, ary efa nampananteny ianao fa naiza ingona anay na dia roa na telo aminay monja aza dia hoeo anivonay ianao, ary afaka hanana antoko zahay fa eto ianao satria tafangona amin'ny anarany zahay. Angatanay ankehitriny raha eo ny iavinao zao arivo zao sy ny anokafanao an'ity tomboka se faharoa ty ho anay. Arak'izay zay nolazain'ny mpanao poety koa hoe te hitazana ny any akoatra zao fotoana ity zao izy, dia zay no irenay tompo nijery fotsiny ny any akoatra ka ahita ny zavatra eo anoloanay, ary angatanay ny avian'ilay zanak'ondry efa voavono ho eto anivonay ankehitriny mba hanokatra ny tomboka se ka hanambary zany aminay dia zay zavatra ilainay ho hita. Mety misy vitsivitsy eto tompo zay tsy mbola niditra tao amin'izao fiangonana lehibe eo amin'ny Kristy zao. Mangataka zahay zao arivo zao mba andraisan'izy ireo any fanapa-kevitra ho mandrak'izay io dia nofeno ny fanan'Andriamanitra. Raha misy marary eto raha eo angatahanay ny anasitrananao azy ireo. Indro misy mosara maro eto zay ametrahako ny tanako ho fahatsiarovana ny ao amin'ny baiboly tamin'ny Masindapoly. Raha indro izy ireo fa naka mosara sy fiaron'akanjo teo amin'ny vatany dia niala tamin'ny olona ny fanahy maloto ka sitrany izy ireo. Hitanay manakaiky ny fiavian'ny tompo, fantatray fa atombotra ny fotoana tafaverina eo amin'ny fiangonana indray reto zavatra reto 700 sy arivo taona taty aoriana. Angatahanay ankehitriny raha eo ny anekenao nreto zavatra angatahanay reto. Atanjao ny mpanomponao ary ampio ireo mpanomponao naiza misy azy tompo, indrindra fa izahay izay tafanginy eto anio arivo mba tonga anay ho afaka andray ny teny amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay. Amen. Mahafaly tokoa ny maheto atranon'ny tompondray zao arivo zao, ary fantatro fa mitsangana ny sasany aminareo mialatsininy amin'izany, nefa tsy dia misy azonay atao loatra ny amin'io fa tsy manana zay afa tsy fiangonana zazara no alebiazina ihany zany mba zaka telo na efatra telonjato na efajato olona fanampiny, saingy rehefa fivoriana manokana toy zao somary maromaro kokoa ny olona ankehitriny. Mandalo fotoana mahafinaritra tsotro zao ny tenako ambavaka sady eo mpandiniana ny reto tomboka se reto. Antanaiko fa tahaka izany koa any rehetra azoko antoka fa toy zany ianareo, ary raha mavesa-danja aminareo toy ny eo amiko zany dia azo antoka fa mandalo fotoana mahafinaritra ianareo. Ary eto amiko misy sakaizako vavikely zay tiako antsona aorian'ny fivoriana fa tsy arovana ny naterahany anio. 12 taona androany izy, Sara zanako vavy. Ary keo avy eo raha afaka pitso anao antso hafa indray azo satria fa tsy arovana ny naterahany beki amin'io. Fa ankehitriny zao arivo zao eo mpandiniana nyity tomboka se faharoa ty sika, misy taingo tsovaly efatra eo amin'ireo tomboka se efatra voalohany.
ary ambarako anareo fa nisy zavatra nitrangy indray androany ka za nisy zavatra zay lasa naka an'ireo tahirin-tsoratra fahiny zay efa nitoriko de mipetraka teo fotsiny aho ka noeveriko hoe eny nataoko zay tsara indrindra vitako fa avy tamin'ireo mpanoratra maso sisisy io ka noeveriko hoe eny amaky kely an'izany aho anoko maso sy ijery an'izao sy zao fa tampotampoka teo misy zavatra nitranga ary afa mihitsy zany fomba afa ny fisehony de nalaiko faingana ny pensily ary nanomboka nanoratra faingana araka izay vitako aho raha mbola teo izy nisy zavatra nitranga vao atsasakadiny teo zay nambarako any rahalaody zany raha ho aty zay vao minitra vitsy lasa nisy zavatra tsotro zao hainareo tsara fa misy zavatra maro mitranga zay tsy azonareo resana fotsiny aminy hainareo tsara misy zavatra vao nitranga nefa zay tena nanampy abetsaka misy sakaizako eto amin'ny tefitrano ty mazava ho azy fa sakaizako avokoa ianareo ny rahalahy livelle zany rahalahy zany rahalahy sarobidy izy sady tena mpandalina ny soratra masina batista manana ny fany masina ny mpampianatra velle ary izy no tsy hoe mandokadoka azy akory fa ambarako zany satria inoko ataoko fa izy no isan'ny mpandalina maindrindra fantatro raha neto anivontsika ary nanoratra taratasy kely hoa izy eto zay meny any Billy mba andefasany azy eto tena sarotra ho any Billy namaky hain'io tamiko ary ataoko fa tsy hoe vao naveriko nivakiny zany fa olazaiko anareo fotsiny zavatra voalazany teo novakiko ihany zany rahalahy velona raha eto ianao enim-bolana lasa teo zay no namakiko azy io tsy azoko antoka loatra hoy izy re rahalahy Bill tsy azoko antoka loatra nefa inoko fa Polycarpe no mpianatry Masida John marina zany zany izy ataoko fa Irénée no mpianatry Polycarpe tena marina zany hoy Irénée iveriny Jesosy iverina rehefa tafiditra lay mpikambana voafidy farany ao amin'ny tenany Kristy Irénée zany teo amin'ny 400 taona ny taorininy nafatesan'ny Kristy hoy izy rehefa tonga io taona farany io eny ao am'lay hoe concile pré-nicéen zany ho anareo eto zay mamaky ny zay mandalina ny soratra masina ka mandalina ny tikoambara ho anareo zay mandalina ny tantarany baiboly hitanareo zany ao amin'ny concile pré-nicéen ary ataoko fa nylarana voalohany na nylarana faharoa no ahitanareo an'io ary teto hitany zany taona maro tany aloha ka hoy izy rehefa eo lay farany lay voafidy farany io voafidy io eritreretiny olona hoe io fifidianana io de zavatra vao hoe zavatra vao nakodrika tatioarina fotsiny la io no isan'ny fampianarana tranahy indrindra am'izay nanantsika ny fifidianana sy ny antso koa Irénée ary azo antoka fa na iza tena mpandalina soratra masina de nino hatrany ny amin'ny fifidianana koa Irénée ary no isany tamin'ireo anjely ny fiangonana arak'izay fahitantsika arak'izay ny anarantsika inotsika zany mazava ho azy eny zava-miafina avokoa izy rehetreo eto mihitsy no ahitana azy rehetra miafina ato amin'ireo tombo-kase rehetra mihitsy hitanareo tokony voambara amin'ny andro farany amin'izy ireo de ny fomba ny antombohany teo amin'ny Paoly sy Irénée ary Martin sy ny sisa ary mitoy ihany hatreo amin'ny taona farany ary eto matoky sika eto fa hitantsika ny tompo am'ireo ezaka ataotsika an'io ariva eny isika de nytombo-kase voalohany nafaly ahy tokoa io ny tombo-kase voalohany fitahina maro ny voaraiky teo am'izany ary eto tsy te hiazona anareo ela loatra aho nefa hitanareo fa ifandendray azo zao aorin'ireo fivorikariva vitsy rehefa tapitra izy ty ka somary voatery niaritra kely vetivetsika nefa ankasitraho mahita ndralahy Junior Jackson mijoretsy aho za ary ataoko fa hitako rahalahy Rudel voatsela teo teto eto eo koa reo rahalahy avy am'ireo fiangonana mpiravavy amintsika zay nanakatona ny azy sy reo hafa ankasitrahantsika tokoa zany ary hitako rahalahy Hooper ataoko fa izy io ry mijoro amin'ny rindrindry avy any Utikage de ny fiangonana any fa ankasitrahanay tokoa ny fiaraha-miasa tsara rehetra ataonareo ny am'izao eny omaly arivo arak'izay tiavantsika azy hatrany eo amin'ny fampianarana ny am'ireo tombo-kase fa ampianarintsika tahaka an'ilay fomba natao tamin'ny teo amin'ny taonany fiangonana zany
fony namarana ny fampianarana ny taonan'ny fiangonana sika tamin'ny fotoana farany rehefa nataoko antsara teo amin'ny polipitra izy ireo teo amin'ny solaitra be firy ny mahatsiaro ny zavatra nitranga nidina teo mihitsy izy tonga de naketsy amin'ny rindrina tamin'ilay fahazavana ka nanao an'io antsara izy mihitsy tetsy amin'ny rindrina tetsy teo anatrehantsika rehetra lay anjelin'ny tompo mihitsy ny teto teo anatrehan'ny olona manjatony maro fa ankehitriny de io mpanaovana ny zavatra tena mahagaga ihany koa izy ankehitriny koa de miandro zava-dehibe fotsiny sika tsy fantatsika zay tiany tena fotsiny miandry eo amin'ny fiandrasana lehibe io ka tsy fantatra loatra ny tranga manaraka ainareo tsara miandro fotsiny eny toinona ny fahalebiazan'Andriamanitra amintsika sady tena mahafinaritra mankasitraka azy tokoa sika ankehitriny ny andininy voalohany sy ny faharoa ovakiko zany zay somary anome fototra iangana de andray ny andininy fahatelo sy ny fahaefatra sika aveo ny amin'ny tombokase faharoa aveo ny andininy fahadimy sy ny fahenina ny tombokase fahatelo ary ny fafito sy ny favalo andininy roa avy isaky ny mpitaingy sovaly ary ankehitriny tiako jerenareo tsara ny fomba nataon'retolo retika teo amin'ny sovaly atsatra io angamba indro fa tonga eo zany ka miovatrany an-tranotsotra zao arakaraky ny androsony aveo ny fisokafany tombokase lehibe sy farany io raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny alady arivo zao fa rehefa nisy zany de zavatra tokana ihany no nitranga na angina tokony ho antsasaky ny ora ny tany an-danitra anampy atsika ny Andriamanitra ankehitriny amaky ny andininy fahatelo aeto ary rehefa nivany ny tombokase faharoa de reko ny zava-mananana faharoa nanao hoe avika zao de nisy sovaly hafa andininy faefatra mena kosa nivoaka ary zay nitaingina azy dia navela naisotra ny fihavanana amin'ny tany ifamonoan'ny olona famonoan'ny olona ary nomena sabatra lehibe izy eny zava-miafy iray ny eto rehefa niteny tamin'ny jaona lay zava-mananana hoe avy fotsiny ka zao saingy tsy nahita ny tenana izy an'io izy tandindona ihany no hitany ary io tandindona io ny antony zany hoy izy avy ka izao nefa tandindona no hitany ka tandindona ny nanehoany an'io tamin'ny fiangonana mba tonga azy ireo iambina mandra-patonga ny taona farany fa eo no isokafan'ny tombokase eny mazava amirehetra zany ankehitriny eny isokafana ny tombokase mova tsy mahafaly anareo ny mivelona am'izao andro zao fa eny tsy zay ihany resakaizy fa tsarovy atrany eto lay tamin'ny alady maraina teo fa eo no ifitorany zavatra rehetra ny fahatsorany hitanareo tsotra manetry teny ka mitranga amin'ny fomba zay ahatonga ny olona andalo eo fotsiny nefa tsy malala hoe mitrangy zany ary tsaro fa miandry ny fiavian'ny tompo amin'ny fotoana rehetra sika ary refisika misy fanambarana ataoko eto hoe mety ho toy zany ko ny fampakarana ho lasa zany efa tapitra nefa tsy misy alalany amin'io ho tonga toy zany fotsiny io hitanareo ary matetika miverena kely fotsiny ao amin'ny baiboly ary jereo ny fomba fitrangany fa toy zany hitanareo na de lay fotoana lehibe ny amin'ny fiavian'ny tompo Jesosy azy tsy nisy olona nalalany amin'io mihitsy oreo anakapo io olom-pony io olo fiangonana fa natika fotsiny izy io isika tena verisainy oreo adala izy io fantatray fa adala ianao adala zany hoe verisainy fantatray fa manana deminy ianao ka zay no na verisaina anao ianao ndray ve no mitady ampianatra anay nefa nateraka ivelany ianao ivelan'ny fanambadiana zay teraka atao amin'ny fitsangazakana ianao mitady ampianatra ny lehilahy taka anay ve ianao de zay mpisorona sisisa atao amin'ny tempoly fa eny teny ratso azy reo zany fony tongo jaona maro no efa niresaka ny aminy nandritra ny taona maro avy amin'ny Isaiaka hatramin'ny Malaka zay 200 na 270 taona efa nahita ny fiaviany reo mpaminany niandry azy ho tonga ny rehetra niandry an'izany fatratra tamin'ny fotoana rehetra saingy lay fomba ny aviny nitory izy ary nanao ny asa de nakany amin'ny voninahitra nefa tsy nahalala zany na de ireo apôstôly azy satria nanontany azy izy ireo oreo fa raha kao Jerosalema zanak'olona eo koa reto rehetreto mba atolotra oreo nahoana no lazany soratra masina fa Eli tsy maintsy ho avy aloha ho Jesosy efa tonga ihany izy fa ianareo tsy nafantatra azy ary nataony tokoa zay nolazany soratra masina hoe ataony de nataony izy ireo tsotry zao taminy zay efa voasoratra hitanareo nefa mbola tsy azo izy ireo ihany hoy izy jaonina io
ary teo hitanareo nisokatra tamin'io masin'izy ireo ka ary rehefa na de tany amin'ny farany azy taorindreo zavatra rehetra nataony sy reo famantarana nasehony azy ireo eny niantso azy ireo mihitsy azy ozy izy mo aminareo no mampiseho ahonanota tsy nino raha toa ka tsy tena nataoko ny voalaza soratra masina hoe ataon'ny fanimpoko rehefa ho avy atao tany de aseho ia hoe ta zany nanota hitanareo de asehoko anareo ny tokony maizy anareo ka velao hita na mino anio ianareo na tsy hitanareo mety ho namaly avy hatrany izy hoe tokony nino ahy ianareo raha tonga tsy vitan'izy ireo zany hitanareo ko de nataon'izy ireo fa ho tsara kokoa ny tsy adevitra taminy amin'io fa ozy izy aminareo no afaka hiampangahonanota hitanareo tsy zay tokony hoe isy mihitsy vany nataoko fa na de ny apôstôly aza tsy nitombona teo amin'ny dian'izy ireo hitantsika nilazany soratra masina azy fa tatio arina tamin'ny farany hoy ireo mino zay ankehitriny mino zay fa tsy mila olona ianao anambara aminao satria ainao ny zavatra rehetra eny tiako raha nahita ny endriny teo tsy maintsy nijery azy ireo tsara izy ka nanao hoe eny mino va ianareo ankehitriny zay vao nazavazava kely taminareo zany eny angamba tsy tokony nisy zany raha tsy tamin'ny fotoana io hitanareo fa ataon'andriamanitra mizotra tsara avokoa ny asany fantatrareo zany tiako izy ny am'zany ny taona misy atsika ankehitriny anefa nydiniany eto eny raha miresaka an'izany hatrany ah de tsy ho tafiditra am'reto mikaserety mihitsy sika ary eto tsaro fa maro ny fangataham-bavaka ho an'ny marary azoko fa mivavaka ho an'ny amin'ny fotoana rehetra eo amin'ny fangatana rehetra azoko ho an'ireo mosara sy ny sisa ary raha vitatsika reto tombokase reto hatramin'ny tombokase farany amin'ny alady maraina de raha sitrapony tompo de tiatsika nianana fivoriana fanasitrana natony fahiny eto ainareo tsara ka atokana ny maraina rehetra mba hivavana ho an'ny marary ary efa to azoko antoka fa ho fivoriana fanasitranana fafa izy io hitanareo to mahatsapa toy zany fotsiny a hitanareo ko dia tsy hoe afahafa fa mety ho afahafa amin'ny sasany eny zay ny tiako ambara eny toinona ny falebiazan'ny fahasoavan'andriamanitra de ny anambarany an'ireo tsy ambaratelony amintsika am'zao andro zao eny ino sika rehetra hoe eo amin'ny andro farany misy atsika inotsika zany ary tsaro fa tsy maintsy voambara reo tsy ambaratelo amin'ny andro farany ary ahoana no fomba fanambarany teniny ny tsy ambaratelony nilazan'io baiboly tianareo ve ny amaky ny toerana nilazany an'io andesika matika mba ahitana ny fomba hanambarany ny tsy ambaratelony tiako vakinareo eto ny amosa avadio amin'ny bokyny ny amosa ary tiako ianareo raha amaky ny toko fahatelo ao amin'ny amosa ny andininy fahafito eny ary ovakiko ihany koa ny andiny faheliny tsofina va ao an-tanàna ny anjomaro ka tsy atahotra ny vahoaka misy loza ao an-tanàna va raha tsy ny tompo no natombo zany tsy manao na inona tokoa ny tompo raha tsy milaza ny tsy ambaratelony amin'ny mpaminany mpanompony ankehitriny amin'ny andro farany isika de voalaza raha teo tamitsika fa isy mpaminany hitsangana eny fantatsika fa maro isan-karazany am'zany no ananatsika eny tsapako tsara satria nijery anareo tsara tamin'ity arivo ty fa maro ny mpandalina iresako eto koa tiako aho raha azonareo tsara sady fantatrareo tsara fa mandeha maneran-tany reto oronampeo reto hitanareo saiko maneran-tany mihitsy ary tiako ianareo raha tsy eritreritra mihitsy hoe tady ny ampiditra karazana fivavahana momba ny akanjony Eli na ny kapotiny ny tenako fa raha reny zavatra rehetra reny efa feno an'izany etseroko kanefa fantatrareo fa ny aloha lalana fotsiny ale tena zavatra tio arindra ny zavatra reny mba mily lalana ny olona fantatrareo moa fa maro reo mpitarika sandoka nitsangana reo mesy sandoka talohan'ny avin'i Kristy motsy ny lay mpampianatra tamin'izany andro zany mpampianatra lehibe io Gamaliel rehefa tonga ny fanontaniana mikasika ny famonoana an'ireo lehilahy reo sy sisa ozy avelao ihany izy reo raha avy amin'Andriamanitra zao eny iseho mpiady amin'Andriamanitra nareo fa raha tsy avy amin'Andriamanitra hoy izy tsy nisy lehilahy ray vanitsangana voatselaka nitondra efajato tany anefitra sy ny sisa eo amintsika reny zavatra reny inona ary zany ny aloha lalana an'ilay tena zavatra reny rehefa ho tonga zany koa hitanareo fa satana ny manangana azy reny jereo ny mahafatsora ny zalahy zay resantsika etio satana fa eto mihitsy no anehotsika ny maizy azy aboridatsika izy amin'ny alala soratra masina ka amelanareo ahita ny maizy azy fa zay no zavatra tokony isy ary tsaro fa tsy nitady ny hiditra ka ho lasa communiste koa izy tsy zany satana fa antikristy izy
tena manakaiky ka hoy Jesosy amitaka ny olom-boafidy mihitsy, de reo zay niafina ao amin'reto tombo-kase reto ka manana ny anarany eo amin'ny boky hatramin'ny fandroenina azo tontolo zao. Zalafatsoro izy io, ary rehefa hitany fa tonga io zavatra io mipotra dia tsipony eo zay rehetra azony arina mba hiteraka korotana mialohan'ny fiaviany zany. Fantatrareo moa fa izy Kristy santo ka hitsangana amin'ny andro farany, tokony anaraka an'io avy hatrany zany ao ariny ty afatra lehibe ty zay hotorin'io rahalahy io zay ho tonga tokoa amin'ny osotry ny fanahany Eli. Izy avy hatrany zany ary ho diso fandraisana azy io izy reo. Eritreritra sasany hoe izy ilay Mesia, fa ilaza mazava izy hoe tsia, satria tsy maintsy tahaka an'ilay nisy teo amin'ny Jaona ihany. Tamin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa rehefa nivoaka teny nitory izy de ho reo taminy, tsy anao va ny Mesia? Tsy anao va no izy? Hoy izy, tsy izy ah, tsy mendrika amanikapany ah, fa za manao batisa anareo amin'ny rano, fa izy no anao batisa anareo amin'ny fany masina. Ary azony Jaona antoka loatra fa efa teto an-tany izy, ka hoy izy efa eto aminareo izy ankehitriny, eto nefa tsy nalala azy izy mandra-pahitany an'io famantarana nidina teo aminy io. Aveo rehefa nahitany io azavany io nidina izy ka nivelatra teo toy ny voromalala mipetraka teo aminy, de hoy izy io no izy. Jaona rery any nefa nahity zany, fantatrareo tsara, Jaona irery any nahare an'ilay feo, ny hafa rehetra zay teo tsy nisy nahare an'izany. Ary teo ny fotoana natongavan'le tena izy, lay tena mpanompo, ary nisy an'ireo mpakatahaka rehetra an'io mba ampikorotana ny fisainan'ny olona. Satana ny manao an'izany, ka zay tsy mahay mamantatra ny marina sy ny diso dia solafaka tsotro zao. Tsy ny olom-boafidy anefa, nilaza ny Baiboly fa tsy ho vitany ny amitaka ny olom-boafidy. Ary eto mialoha kely ny fiavian'i Kristy, hoy ny Baiboly, izy Kristy santo kitsangana, ka ilaza tena ho Kristy. Ary anao hoe indro milaza ny olona fa any anefitra izy, aza minao an'izany. Indro ao amin'ny efitrano izy, aza minao an'izany. Fa tahaka ny elatry ny masoandro avy any antsinanana ka hita hatrany andrefana, de ho tahaka izany ny fiaviany zanak'olona. Hitanareo? Iseho izy ary ho zavatra maneran-tany io. Ary ankehitriny de ho mazava ho azy fa rehefa hitan'izy ireo fa nisy zavatra nitranga teo, hitanareo eo izy ireo vao tsaro fa zay avy hatrany no isy ao aorian'ny fandehanany fiangonana ny hatrano, ao aorian'ny fampakarana. Isy hatrany hatrany reo mpakatahaka sandoka, ary tsy ho tiantsika mihitsy ny fandray amin'ny zavatra toy zany. Tsy tompo, ary inoko fa rehefa tonga io olona io, lay voalaza raha teo fa ho tonga amin'ny alala soratra masina ihany no anehoko an'izany aminareo hoe tsy maintsy ho mpaminany io lehilahy io. Hoy izany tokoa izy ka ny fanambaran'Andriamanitra, satria Andriamanitra amin'ireo mpaminany no hiaviany ny tenin'ny tompo. Marina tokoa zany. Zany de ary tsy afaka iova Andriamanitra. Hitanareo, raha manana fomba fanao tsara kokoa izy de ho nampiasainy zany. Saingony ny ananany ny fomba fanao tsara indrindra no nividiny tamin'ny voalohany. Ohatra hoe afaka nifidiny masoandro izy mba hitory ny filazantsara, afaka nifidiny volana izy, afaka nifidiny rivotra izy, nefa ny lehilahy no nividiny. Ary tsy mbola nifidy andian'olona mihitsy izy, reo isam-batan'olona. Hitanareo? Ary tsy mbola nisy mihitsy mpaminandro lehibe tamin'ny fotoana iray teto tany. Hitanareo? Tsy mitovy ny olona rehetra, tsy mitovy ny toetrany. Raha afaka azo olona iray Andriamanitra, izay ihany no ilainy ananana, ho eny an-tanana, de vita ny anao izay sitrany. Anankiray ihany no ilainy ananana, tamin'ny andro Noa, ny andro ny Eli, ny andro ny Mosesy. Maro nitsangana tamin'ny andro Mosesy, fantatrareo ny fomba nataon'izy ireo ka nitadiavany anao hoe fa tsy anao rery ny masina amin'izao andiany zao de Datana sy Kora. Ary hoy Andriamanitra, miata aminy anareo, sokafako ny tany ka hitelina azy ireo any. Hitanareo ko dia de nanomboka ny monomonina ny vahoaka hoy izy, arigako tsotro zao reo rehetreo. Ary teo no nakany Mosesy ny toeran'ny Kristy teo amin'io, raha nirosonakeo amin'ny banga ny tenany ka nanao hoe aza manao an'izany tompo. Hitanareo, ary mazava ho azy fa izy tao aoriana nindreny any Mosesy anao an'io, de tsy nandalo teo Mosesy izy satria nanao fiatsika tahaka ny Kristy izy tamin'io fotoana io. Kristy tao Mosesy ny teo, izany tokoa. Faly sika amin'izao andro raha manambara ny tenany amintsika Andriamanitra. Ary inoko fa vao nanomboka ny seho lay andro lehibe niposaka, nanomboka namiratra reo fahazavana, efa nanomboka nira reo voro ny paradisa ao ampon'ireo olo-masina. Fantatra izy ireo fa tsy ho ela intsony ankehitriny. Isy zavatra hitranga, tsy maintsy isy. Koa raha tsy manao na inona izy, avy amin'ny tsindrimandry ny soratra masina rehetra. Tsy maintsy fahamarinana tanteraka ny soratra masina rehetra.
tsy afaka iodinana io eo ny tsombonako hevitra amin'ny resakaizako ny fiangonana katolika inoko fa tsy tamin'ny alalan'ny olona fotsiny ihany no nanoratana azy io inoko fa avy tamin'ny fanondrininy fany amasina izy io fa reto zavatra kely rehetra nampiny izy ireo reto miezanina nampiana teo amin'io tsikatra reo moa fa mifanaborahana no laviny avokoa zany fa reto tena soratra masina mariny reto mifampiditra tsara ny tsirairay ka tena tsy misy mifanohitra amin'izy ireo naiza naiza maneho amiko ampahana literatiora zay mavita manoratra na de eo amin'ny andininy ray azy ka tsy manohitra ny voalazany ihany na manoratra andininy ray na roa fa tsy manohitra ny tena ny baiboly naiza naiza efa namaky ny voalazan'ireo mpitsikira ratsy hoe misy zany nefa efa narosiko azy ireo hatry ny elany aneo amiko ny toerana misy an'izany tsy hitao zany fa vokatry ny korotana ao an-tsain'ny olona ihany io tsy mikorotana Andriamanitra fatany ny zavatra ataony fatany jereo raha avy amin'ny fiangonana iray no hitsaran'Andriamanitra an'izao tontolo izao arak'izay lazan'ny fiangonana katolika azy eny ary de fiangonana izy io jereo fotsiny ireo fiangonana misy ananantsika 700 mahero ananantsika raha fiangonana isan-karazana eny ahoana ny anankiray mampianatra toy izao ny anankiray toy izao feny korotana koa samy manao zay tiany rehetra toizanareo ihany ny ataonareo na izany na tsy zany tsy maintsy manana fomba hitsaran'Andriamanitra de ny teniny zany miteny tsy atsipoka eo amin'ny katolika ihany ny tsiny eto satria raha tsy toy zany ihany ny protestanta fa nisy pretra ny resaka tamiko hoy izy Ramsey Branham hoy izy ao amin'ny fiangonany Andriamanitra hoy a Ramsey ao amin'ny teniny Andriamanitra ary izy de ny teny zany tokoa hoy izy fa izy de ao ny fiangonana ny tsy mety diso hoy a tsy nilazan'izany izy fa nilaza izy hoe ny teniny tsy mety diso hoy izy fa toy zay ny fomba nampianaranay ny batisa sisisy hoy a oviny hoy izy tam'ireo andro voalohany hoy a lazainao fiangonana katolika ary ve io hoy izy eny hoy a koa katolika toy ny fahiny mino an'ilay fomba fanao fahiny a fa ianareo ankehitriny no nanao fangaroaro tamin'io ary saika tsy misy zavatra avy amin'ny soratra masina mihitsy ampianarinareo no hoe fanelanilanareo vehivavy sy ireo olona maty ary zavatra hafa rehetra eo ka la ny tsy finanan-kena sy tsy haiko daholo hitanareo hoy a tadiavo ary ase hoy a amin'ny soratra masina zany hoy izy tsy voatero ao zany raha milazana zany ny fiangonana de fizay tsy manova zavatra nylazainy io fa ny fiangonana ihany hoy a laza ny baiboly hoe raha misy manampy teny ray amin'izany na manaisotra anankiray de soron'Andriamanitra ny anjarany amin'ny bokon'ny fiainana koa ny teny no izy inoko ny teny ankehitriny ary no zany raha milaza Amosy eo koa ny soratra masina hafa miaraka amin'io fa raha aritsanonareo ny amin'izy ty fa reo teboka mavezan-danja amin'izany ihany resahantsika zay raha rehefa miditra ao amin'io efitrany io ka miditra eo iositra io raha vitako ny soratana izay ny zavatra rehetra misy dia ijanona telo volana eto ho an'ny tomboka sety tsiraray ko reo teboka reo ihany no resahiny ka amoana n'izany ary amin'izay de tsy anahinana loatra ny olona kanefa na de zany azy tsy hoe atao andratra azy ireo akory fa raha mino kosa izy de anisy tsirony an'ilay zavatra zany ainareo ny tiako ambara ankehitriny jereo tsara zao raha tsy manao na inona Andriamanitra hoy Amosy raha tsy ambarany amin'ny mpaminany mpanompony zany aloha ary koa hitatsika ny zavatra ataony de tsy maintsy efa mivonona ny anao zavatra izy zany de zay efa ambarany ankehitriny efa mivonona ny hiditra antsehatra Andriamanitra inoko fa ho amin'ny fitsarana mivonona ny anao zavatra izy ary misy zavatra hafa ihany koa aseho an'izany de ny hoe eo amin'ny andro farany sika eo amin'ny fiafarahany tao mpiangonana sika ankehitriny de ny taonan'ny fiangonana Laodikia satria tsy tokony hovombara reo zavatra reo raha tsy amin'ny andro farany eny eritrereto keliny amin'izany eto andeha sika ezaka fotsiny andray an'izay notsika fa tiany fany masina ho fantaritsika ankehitriny tsarovy tsy misy zavatra ho vombara tsy hanao na inona mihitsy Andriamanitra raha tsy efa ambarany amin'ireo mpaminany mpanompony aloha zany ary alohany ny anaovany zavatra dia ambarany zany ary rehefa ambarany zany dia tsarovy zao efa misy zavatra eny an-dalana hitanareo efa eo amin'ny fanambarana azy zany ary reto zavatra resantsika reto dia tokony ho voambara amin'ny andro farany
mialokeliny tropetra farany amin'ny fiafaran'ny afatra ilay taona ny fiangonana farany. Marina zany raha tianareo vakiny zany eto azonareo avadika ao amin'ny ianareo nomeko andinina ianareo malariva intelo apokalipsy 10:7 hitanareo fa amin'ny andro itsofana ny afatra ilay anjely fafito de hovoambary sy farany ny zava-miafin'Andriamanitra ary zavatra tokana ihany ny sisa tavela rehefa misokatra io boky vo izy tomboka se fito io de eo ny zava-miafin'Andriamanitra rehetra eny naminavinan'izany sika nandritra ny taona maro nefa araka ny solatra masina de isika tsy misy fomba zahonan'io mandra-patonga ny zao andro zao satria nafeniny zany. Efa hitatsika ny tandidino ny nanehonan'io tamin'ny tandidino saingy tsy afaka hovoambara mariny zany mandra-patonga ny andro farany. Hitanareo eny koa tsy maintsy eo ary no misy atsika eo amin'ny fotoana farany ankehitriny. Tsarovy aza ary aza dino eto fa tsy manao na inona na inona izy raha tsy efa ambarany zany ary aza dino ihany koa fa ataony amin'ny fomba tsotro zany ka diso an'izany ny endry sy ny manan-tsainy. Eny raha tianareo raisina tsoratra zany de ny Matthieu 1:5-9 koa tsarovy tsy manao na inona na inona izy raha tsy efa ambarany zany sady ambarany amin'ny fomba anankiray zay atonga andreo mahiran-tsaina sy manampahaizana ho diso an'io. Tsarovy fa ny fahendrena no tian'ny olona ho azo raha tokony ho niteny fony nanao ny nataony ny ota voalohany. Aza dino zany eto. Tokony ho feno fakasitrahana toinona mosika raha mieritreritra an'izany. Jereo fotsiny any ankehitriny ny zavatra mitranga. Jereo reo zavatra nambarany tamintsika. Jereo ny ato amin'ity tabernakle ity de ianareo vahoaka zay voataiza teto angatahako ny olonapeo eto mba eny alefaso ihany atao volonapeo zany nefa jereo ho an'ny olona eto amin'ny tabernakle ihany no itenenako an'izao de ianareo zay efa teto manao fiaikana aminareo aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo mba anondro na de indray monja aza tamin'ireo zavatra manjatony maro zay voalaza mialohan'ny trangany ka ilaza fa tsy nitranga arak'izany. Teneno amiko na de indray mandeha azy teto amin'ny lampy azo na tany ivelany na taiza na taiza hoe nisy zavatra efa nambarany ka tsy tanteraka tokoa arak'izany. Ahoana mety ho vitan'ny fisainan'olombelona ve ary zany? Azo antoka fa tsy. Fony niseho tetsy amin'ny renirano izy 3 taona lasa amin'ny jiony zao tamin'ny endrika fahazavana. Tsaronareo zay efa teto hatramin'izay ny lazako taminareo fa efa hatramina zazalahy io feo io sy io fahazavana io de noverin'ny olona fa somary verisaina kely ah mazava ho azy mety ho toy zany koa ny eritreretika raha nisy ny lazan'izany kanefa ankehitriny tsy ilainareo intsony eto ny anontany-tenany amin'izany ary tsy manontany-tena intsony ny fiangonana hatramin'ny 3:7 zay teny amin'ny renirano tamin'io mandrio raha nanao batisa olona manjatony ah. Tsaroko ny lazany ty tovolahy maraha tamiko hoe andetika an'ireo olon'ireo toy ny ganagana nga ianao ry Billy sy ny mamaraha kely tetsy ataoko fefa maty izy ankehitriny ataoko fa nisy olona nitifitra azy nisy vehivavy nitifitra azy fa nanontany ahy izy hoe andetika an'ireo olon'ireo toy ny ganagana nga ianao ry Billy oya tsy ramse anao batisa azy ireo amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika. Ary nisy vehivavy ray tao amin'io mandiany io hoy izy tamin'ny vehivavy namany hoy izy nisy teny fanamariana nataony amin'izany hoy izy fa tiako zany aletika toy ny ganagana zany hoy izy mety tsara zany tsy mampanina hoy ah mandehana miverina ary mibeba tsy mendrika natao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao. Hitanareo tsy zavatra atao kilalao izy ty io ny filazantsarany Kristy voabara avy amin'ny fanirahana ny teny ankehitriny raha milaza ianareo hoe tsy misy dikany sy fahadalana io zavatra hafa ny tokony ho nataonareo toy zany nefa tsarovy fa efa nampanantenaina ao amin'ny teny fa hitrangy zao ary zany tokoa no isy ary efa eto zany
koa teo ary tamin'io andrio rehefa nijoro teo amin'ny renirano izy ireo ary ny anjelon'ny tompo zay nambarako anareo fa tahaka nyendrika kitana na tahaka zany raha avilavitra fa nanakaiky zany avy eo ary rehefa nambarako anareo nyendriky olo fahazavana emeraldy io ary tonga teo zany teo amin'ilay renirano nanaovako batisa mihitsy fa o reo mpandraharaha teo amin'ny tanàna inona ny dikan'io oya tsy ho ay izy io ho anareo zany za efa mino hitanareo noho ny aminareo zany zao no antony nanaovan'andriamanitra an'io mba halalanareo fa fahamarinana nambarako aminareo saingy noho ny aho mbola zaza tono zatovy raiky amby 20 taona teo de tsy nety nino an'io izy ireo hitanareo satria be loatra zany raha ho any zaza de nieritreritra hoe rahalahy Robertson neto za isan'ny diakony eto amitsika vao nahita azy avao teo niteny tamiko izy ndray andro iny hoe tanosy taona ny tena tamin'ny fotoana nakana n'io sary hitanareo etsio ary teo aho teo amin'io ady hevitra io efa nanomboka nyteny keliny amin'io aho tamin'io arivo io rahalahy Roy irery ihany no nisy lehilahy anankiray koa izy ihany ny olona nanao rakipeo tamin'io mandiany io za isan'ireo fanaovana rakipeo fahiny amin'ny tarby hitako eto ankehitriny rahalahy Robertson sy ny vadiny koa ary teo narary raha mise Robertson maty milaly rahalahy Roy nisy fipoanana azo ny tongony ary efa noverina fa ho faty izy nisy andraikitra ndraisy ny tao amin'ny tafika nisy Allemanina valopolo namely ny tanky nisy azy zay saiky namono andralehilahy sady nanorotoro tanteraka azy navelan'izy ireo faty teo nandritra ny fotoana naritra izy sady nilaza izy ireo fa tsy hamindry intsony izy satria nitapahana ny tongony roa niozatra sy ny sisa saiky efa resiny azao raha mamindry fa inona nisy teo nisy zavatra hitany de nakano Houston izy ary niteny tamiko ny amin'ny vadiny izy ary ananany eo amin'ny tarby zany efa nao anio amin'ny olonapeo izy ary efa mifarany reto fivony reto eny atenaiko fa andefa anio anareo rehetra izy fa eo amin'ny olonapeo vita amin'ny tarby fahiny io teo no nandraisany andreo fivorina nataoko tany Houston ary teo mivadiny ho izy voray tao zany saingy tsy nalalany mihitsy izy raha tsy tamin'iny andro iny teo izy tena nampahonena tokoa narary izy io ka nitady zay dira natao milarambavaka tsy nalala mihitsy izy ireo teo za ihany koa tsy mbola nahita azy ireo teo amin'ny fianako ko dia mipetraka teo an'ilany varavarankely izy tamin'io andrio mitazana tany ivelany sady tena torovana hainareo tsara tsy nahazo ainy sady naniry ny azo karatra fangataham-bavaka mba kanesany eo amin'ny larambavaka ary ny zavanisy tafiditra tao amin'ny larambavaka izy tamin'io arivo io na ny ampitso arivan'iny na ny tozany ataoko fa ny arivan'io ihany tena keo amin'ny larambavaka izy ary efa niakatra teo amin'ny lampiaso izy dia nilaza tamin'ny fany masina hoe eny tsy aveto ianao avy any amin'ny tanàna atao hoe New Albany ianao de hoe nipetraka tetsy anilany varavarankely ianao androany nitazana tany ivelany sady nanamafy mba azo karatra fangataham-bavaka ao noloanapeo ao zany taona maro lasa zay avy eo tamin'ny fiandohan'ny fivorina raha mbola teo ny fany masina fivorina voalohany tamin'izay 3 arivo teo fotsiny ny olona azonay teo avy eo lasa 4 arivo avy eo teo amin'ny 3 alina ko dia tao amin'ny raha mbola niteny aho ny amin'ny tamin'ireo fivorina voalohany mihitsy hoy aho tsy aiko ny antony ilazako an'izao eny ao amin'ny olonapeo zany nefa zao de isika de ho isan'ny trangan-javatra lehibe indrindra amin'ny fiainako izy ty isy zavatra iseho mandritra an'izao fivorina zao zay ho lehibe lavitra noho zay rehetra hita hatramin'izay ary saiky takariva 9 na 7 na 10 teny eo taoriny zany fotsiny rehefa niseho teo anatrian'ny olona 3 alina ny anjelin'ny tompo ka nidina teo de azo sara indro zany eto mihitsy ka napetraka voaro ao Washington DC ho toy ny vatana mahagaga tokana azo sara teto an-tany hatramin'izay efa niresaka ny amin'io aho hainareo tsara laza indraindray teo ambany tsindrimandro hoe misy aloko ny fahafatesana eo amin'ny olona iray misy saritava mainty toy ny aloko efa ho faty izy ireo ary teto amin'ny pensa tsinanana na pensa tsimo ataoko fa teo amin'ny fivorina farany nataoko zany nisy rahamatokely mipetraka teo ary nisy zavatra niteny taminy hoe alay fisary faingany eo raha teo presahana tamin'ny rahamatora iah de teo zany ataoko fa eo amin'ny silaitra filazam-bavao io efa teo efa elaela ihany zay eo lay saritava maizina niantona teo amin'ilay rahamato nakasary hafa indray izy taoriny nanambarany fany masina zany efa nialy zany ho ia ho sitrany ianao efa nanasitrana anao ny tompo efa lasa le omamiadana de zay nisy ary sitrany izy hitanareo zany ary hitanareo entina anehoana fotsiny zany hoe ain'Andriamanitra ny ora misy atsika ankehitriny isika ny tsy malala ilaitsika fotsiny makato azy
afaka anoiteny ihany sika eto nefa andesika hiditra amin'ny vetivety ka iresaka n'ilay tombo-kase teo aloha mba ahafahantsika mampifandray azy amin'io. Eny ijery totika kely mandritra ny fotoana fohy an'ilay anankiray de ny tombo-kase voalohany. Mahatsikaritra sika teo amin'ny famahana ny tombo-kase voalohany fa Satana de nanana lehilahy mpivavaka sady mahery. Mba tsikaritra ve io nitaingina soavaly fotsy io fa izy ireo noveriny zany fa hoe ilay fiangonana tamin'ny voalohany no nivoaka teo nefa tena zay no nampianarina nandritra ny taona maro kanefa tsy zay mihitsy. Jereo fotsiny rehefa hoeo reo sasan'ireo rehefa voakambatsika izy rehetrareo de jereo ny am'izany hitanareo eny tsy mbola haiko hatram'izao ny am'izay maizy an'ireo sasan'ireo saingy fantatro fa hifanaraka tanteraka amin'io zany satria fahamarinan'io fahamarinan'io ny fitsijara-pahefana teo amin'ny fiangonana romanina nisy teo zany tokoa. Reto olona zay mieritreritra hoe ninijiosy no antikristy azo antoka fa antapitrisany maily maro lavitra ny fahamarinana izy. Aza iverina mihitsy hoe nijiosy no antikristy ninina no ajambaina ny maso mba ahafahantsika anana fomba hidirana ka nome atsika fotoana hibebahana fa eo amin'ny jentilisa no misy ny antikristy zany tokoa pakatahaka ny fahamarinana io anty manohitra. Eny io lehilahy mahery io tonga lehilahy ambony izy ka nomena seza fiandrianana tamin'ny farany. Aveo rehefa nomena seza fiandrianana de nasiana satroboninahitra areto izy taon'izany izy de notopoina teo amin'ny toeran'Andriamanitra. Ankehitriny jereo talohan'ny niaviny zany mihitsy azy misy zavatra tiako antanina anareo. Izy io ino no zavatra teo amin'ny Paoly io ao amin'ny Tesaloniana faharoa 2:3 izay nilaza ny omaizy an'io lehilahy io. Nahoana io lehilahy io no afaka nijery nanerana ny taom-piangonana ka nahity zany mpaminan'Andriamanitra izy. Zany tokoa nahoana no hoy izy ny fanahy milaza marina fa amin'ny andro aorina de hemitra amin'ny finoana ny sasany ka naiky fanahy mamitaka. Ainareo ny hoe mamitaka ny fanahy mamitaka ao amin'ny fiangonana de reo mpitondra fivavahana. Fanahy mamitaka ao amin'ny mpitondra fivavahana reo asany demonia reo fiatsaram-belatsy ao amin'ny fiangonana kirina pieboebo fahendrena hitanareo lalitsaina mahiratsaina manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra ny makany fotsiny ka manao hoe eny kristiano sika ka tokony hakany am-piangonana manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany reo fanambarana ny hery sy ny fiasan'ny fanahy reny koa dia laviro. Hitanareo eny mario fa hoy izy fa isan'ireny zay isokosoko hiditra hitety trano ka lasa ho babo ny vehivavy adaladala tsy vehivavy fen'ny fany masina io vehivavy adaladala zay vesary ny fahotana entiny filana maro teny izy ireo fotsiny mitsofoka am'izay zavatra kely rehetra azo nitsy foana de ireo karazana fikambanana maro sady miaina am'izay fiainana tianetiny nefa mbola hoe bakany am-piangonana zay olona tsara tony rehetra ihany zay reo reo lanonana manapaboly izy ireo mandoko tare miakanjo tsy mendrika zay rehetra tiany atao nefa mbola hoe zay de pentekotiste tsara tony ny olona rehetra ihany zay niasa anareo ihany manondro anareo mario nefa hoy izy olona manana fisainana tsy mahamendrika ny amin'ny fahamarinana. Inona ny fahamarinana? Ny teny Kristy zany ny amin'ny fahamarinana. Ataonao ianao asianao mafy ny vehivavy makala vehivavy ianao zao nataonao tsy tompoko diso zany zavatra tsy marina zany tsy mankala vehivavy tsy tompoko anabaviko izy ireo raha toka anabavy fa ny zavatra zay manitsy ny fitiavana raha toka tsy manitsy de tsy fitiavana io fa raha zay no izy de raha zay ny fitiavana de fitiavana fileo io fa tsy agapao ambarako anareo avy hatrany mety anana fitiavana fileo kely izy ireo eo amin'ny raha mato tsara endrika anankiray fa zavatra fa no hoe fitiavana agapao fitiavana zay manitsy zavatra io zay atonga anareo iaona amin'Andriamanitra ny ankoatrany ka ahafahantsika ho velona marak'izay. Hitanareo mety zay angamba ny fomba tiako ilazana azy nefa de fantatrareo zay antenaiko fa azonareo eny ary ankehitriny nefa tsaroa fa hoy izy tahaka ny nanoherany jana sy jamborano Mosesy any no ataon'izy ireo
kanefa tsy ela taorin'izany de voaseho ny adalàna. Nahoana indro Mosesy fa nirahana ny anao zavatra zay to tena ny ankinany aina, fa nandeha teo tamin'ny fahatsorany foretra mety ho nananana izy, ary Andriamanitra no niteny taminy mba handray an'io io tean'io ka anipy azy de ho tonga mena rana. Aveo natao zany mba hanehoana aminy ny zavatra hitranga, ary teo anatrian'ny Farao nijoro teo arak'izay nanoran'Andriamanitra azy mihitsy izy, ary natsipy ny tena de tonga mena rana. Azo antoka fa nilasy Farao hoe efa fanao ny mpanao ody zao, ko de lasy izy naka nijara sy Zabra hoy izy vitanay ihany koa ny anao andro zavatra eo, ary natsipy ny tena de lasa mena rana ny azy reo. Inona no azony Mosesy natao teo? Inona no misy teo? Naneo zany fa eo amin'ny zavatra Andriamanitra tena izy rehetra de manana fakatahaka ho an'io ny devoly, makatahaka izy ireo mba hanala ny olona eo amin'ny lalana. Mova Mosesy ka nanao hoe fa ataoko fa diso nataoko aleo ahemitra, nijanona ho tony hatrany izy satria nilainy ny sahana rabaka teny niraka no mena azy. Koa tampotampoka teo nohan'ny menaranan'ny Mosesy ny hafa. Hitanareo mba efa nietreretinareo ve hoe lasa ino ny menarana anankiray io? Lasa izy zany nalainy Mosesy ny tena ary lasa nandeha niaraka tamin'io izy, nanao fagagana tamin'io izy, ary tao amin'ny tena anankiray io zany menarana zany. Hitanareo mahafinaritra zany sa tsy zany? Eny tompoko. Koa miamseho tsikelikely ny antikristy. Tiako tsikaritra zany. Eny rehefa mandre anareo, eny ho anareo sakazaka katolika mijanona kely fotoana fohy. Fa eto ho hitatsika aveo ny misy ny protestanta, ny misy atsika rehetra. Hitanareo Mario, lay fiangonana voalohany, raha milaza ny fiangonana katolika hoe izy ny voalohany, lay fiangonana tamin'ny voalohany, de marina tokoa ny azy. Izy ireo marina tamin'ny Pentekosta no nanomboan'izy ireo, teo no nanomboan'ny fiangonana katolika. Eny sarotra hoaniny eno an'izany mandra-pamakiko ny tantara, ka hitako teo fa marina io. Tamin'ny Pentekosta no nanomboan'izy ireo, saingy nanomboka nivily izy, ka hitanareo ny misy azy zao. Ary raha mivily am'izao afanganan'ny fiviliany ankehitriny zao ny Pentekosta dia tsy mila 2 taona izy ireo, fa ao anatin'ny 100 taona miala eto dia nalavitra kokoa noho ny fiangonana katolika izy ireo. Marina zany. Nefa Mario ny fomba nataony nitaingina soavaly fotsy io, eny mamerina kely an'io fotsiny sika vetivety mandrapandrasitsika an'ity tombo kasety. Eny Mario lay nitaingina soavaly fotsy rehefa nivoaka izy de dingana telo nanaovany ny asany. Ny devoly arak'izay efa niprofoky taminareo ndray ariva iny de ao amin'ny trinité tahaka an'Andriamanitra ihany. Nefa lay devoly teo ihany hatrany io ao amin'ny dingana telo. Mario le dingana nataony teo amin'ny dingana voalohany, niditra izy nidina ny fany masina, niombona ny olona avokoa ny zavatra rehetra, ary teo amin'izy ireo ny fanan'Andriamanitra, ary nandeha nitety isa-tokantrano ireo apôstôly namaky ny mofo teo amin'ny olona, ary nisy famantarana lehibe sy fagagana maro teo, ary teo tampotampoka teo nanomboka nanao izay hipoirany monimono ny Satana. Aveo taty aoriana kely nandray ny fany masina ireo andevo sy ireo mahantra teo amin'ny firenena, ka lasa nanambara tany amin'ireo toerana maro, nanambara teo amin'ireo tompony izy ireo. Ary taty aoriana kely nanomboka tonga teo tahaka an'ireo miaramila kapiteny sy ireo olona maro isan-karazany, nanomboka nahita ny toetra tsara sy ireo fagagana sy famantarana nataony reto lehilahy reto ny olona manakajy, ko dia nanaiky ny kristianisma izy ireo. Fa teo hitanareo fa rehefa nifandray tamin'ny kristianisma izy ireo ka tonga teo amin'ny toerana nivorina izy ireo, tao amin'ny efitra kely maloto maizimaizy na feno bibikely, sady ny tea-tanana nika ny tena fiteny sy fantatra no sady nandray afatra. Eny tsy hitan'izy ireo mihitsy ny fomba hanekenany io o mpifaninana aminy na zay andraisany azy ireo mpiara-miasa, tsy ino an'io toy zany mihitsy izy. Sanatria zany koa voatery izy ny andamindamina an'izany, tena nanomboka nivory izy ireo ka nanomboka nieritreritra hoe anangana zavatra hafa kely sika ankehitriny. Ary teony eo Jesosy tamin'ny taona ny fiangonana voalohany de efa niteny tamin'izy ireo atao amin'ny Apokalipsy 2, kanefa manateny aminao aho no reto asan'ny Nikolaita ireto, Nikao mandresy ny laika. Amin'ny fiteny hafa ny tiany izy ireo atao raha tokony hoe rainy rehetra dia olona iray atao masina no tadiavina izy ireo. Teanao izy ireo karazana tiaka modely tamin'ny fanompotsapy teo amin'izay nivoahany, ary nataony ihany zany tamin'ny farany.
ankehitriny jereo voalohany nikolaisma. Ny nikolaisma ao amin'ny baiboly dia natsoina hoe antikristy satria nanohitra zany ny fampianaran'ny kristy sy ny apôstôly tamin'ny voalohany. Tsy te ilaza ny anaran'ity lehilahy ty aho, lehilahy ambony izy, fa nanatrika ny fivoriany aho teto taona maro lasa zay ary fatany fa teo aho satria noraisiko tanana izy. Fa ozy fantatrareo fa misy an'ireo zay antsoina hoe pentekôtista amin'izao andro zao. Ary ozy izy reo miankina amin'ny boky ny asa. Dia ozy hitanareo fa zavatra natao mba hiakaran'ny fiangonana fotsiny ny asa. Azonareo eritreretina ve hoe lehilahy nianatra baiboly la hianatra mahafatra-po sady efa nianatra baiboly tahaka ny natao amin'ity olona ity nefa anao fanamariana toy io? Ny fandrenesana an'izany dia tsy mba mitovitovy akory amin'ny fanamasy. Eny, tsy mitovy mihitsy amin'ny lafindrehetra satria na iza mba manana fahalalana kely dia afantatra fa ny asan'ny apôstôly dia tsy asa nataon'ny apôstôly fa asan'ny fanamasy natao amin'ny apôstôly io. Tsy hitanareo ve ny fomba nakatsika an'izany modely tamin'ireo taonan'ny fiangonana? Petraka eo ireo zava-mananain'ireo miandry an'io fiara io, Matthieu, Marka, Luka ary John no eo miandry an'izany, fa ny zavatra nitranga teo dia vokatry ny zavatra nisoratany Matthieu, Marka, Luka ary John. Zay ny zavatra nivoaka tamin'ilay azo dia ny sampany voalohany, zay ny zavatra nitranga. Ary raha toa ka hamoaka sampany hafa indray io azo io dia hanoratra boky ny asa hafa indray izy ireo ambadika izany satria lay ainy iray ihany no tsy maintsy ao amin'ilay zavatra mitovy. Koa ankehitriny amin'izao andro zao raha reo anaram-piangonana eo amintsika no jerena ny metodiste, ny batiste, ny presbyteriana, ny luterana, ny fiangonan'ny kristy milaza tena, reo pentekôtista sy sisa, aiza no ahitana an'izany? Tsy mahita an'io ianareo. Anaiky aho fa ny pentekôtista ny manana zavatra manakaiky indrindran'io. Zany dia noho izy eto amin'ny taonan'ny fiangonana Laodikia teo any ny fahamarinana nefa no laviny zany, lasa matimaty manoloana an'izany izy ireo ka efa nalohan'Andriamanitra tamin'ny vavany araka ny soratra masina mihitsy zany. Tsy vitanareo ny ampandainga ny soratra masina. Hitanareo hitoetra marina hatrany izy ireo. Aza mitady ny izao ihany, aza mitady zay ampifanitsy ny fisainanareo eo amin'ny na ny soratra masina ny fisainanareo fa ampifanitsy io amin'ny soratra masina ny tenanareo. Amin'izay eo ianareo vao miara-mandeha amin'Andriamanitra na inona zavatra ilainareo esorina sy avelan-kilana mifanitsy amin'izany. Hitanareo jereo ny nataon'izany tamin'ny fotoanany latsahany voalohany. Eny, raha zay no nataon'Andriamanitra tamin'ny voalohany dia tsy maintsy manao toy izany izy amin'ny fandroany, tsy maintsy manao toy izany hatrany izy. Raha tsy izany dia diso ilay nataony tamin'ny voalohany. Hitanareo fa mety maty sika, mety manao fahadisoana. Andriamanitra tsy afaka. Ny fanapa-kevitr'Andriamanitra voalohany dia tanteraka. Raha misy fomba efa nifidiny hanaovana zavatra dia tsy afaka hisy fomba hafa tsaratsara kokoa noho io. Tsy haina tsara izany satria efa tanteraka hatramin'ny voalohany io. Raha tsy zay dia manapetra izy zany. Fa raha tsy manapetra izy dia malala ny rehetra, ary raha malala ny rehetra izy dia mahery amin'ny toerana rehetra. Amen. Tsy maintsy toy izany izy mba ho Andriamanitra. Hitanareo koa tsy afaka ilaza ianareo eto hoe nitombo fahaizana izy, sy nitombo fahaizana izy fa izy mihitsy ny loharanony ny fahendrena rehetra. Hitanareo avy amin'ny satana ny fahendrena nanantsika eto. Avy tao edena ny nandovatsika an'io teo no nanakalozantsika ny finoana tamin'ny fahendrena. Zay no nataony Eva. Eny, antikristy ny antsoina azy tamin'ny voalohany. Ny dingana faharoa natsoina ho mpaminany santoko izy satria tonga vatana lay fanahy teo anivon'ny olona. Tsaronareo fa tsy nanana satroboninahitra teto lay nitaingina soavaly fotsy tamin'ny niatomboany. Saingy aveo lasa nomena satroboninahitra izy nahoana fa na Nikolaita izy teo tamin'ny voalohany. Aveo lasa tonga vatana tao amin'ny lehilahy ray dia nasiana satroboninahitra ka nahazo seza fiandrianana sy nasiana satroboninahitra. Ary zay no nampiasaina nandritra ny fotoana elo arak'izay ho hitantsika arakaraky ny isokafan'ireo tombo-kase. Ary hitantsika tamin'izany fa taorian'ny fotoana naharitra io dia voaroka avy tany an-danitra Satana dia nidina izy araka ny soratra masina ka nametraka ny tenany teo amin'ny seza fiandrianana. Eritrereto anie nametraka ny tenany teo amin'ny seza fiandrianana tao amin'io lehilahy io izy ka lasa bibidia. Ary nanana hery izy, hery ambony toy izay nanaovany an'ireo fahagagana sy ny sisa zay na ny famonon'olona sy ny ady mahafaty sy ny sisa zay azony Roma natao. Eny ary tamin'ireo famaizana mahatsiravana fanaon'ny Romanina no netiny namono. Fa toy inona no ahafahantsika mampiditra soratra masina sasatsasany eto? Tsaroa fa teo ambanin'ny famaizan'ny Romanina no nafaty an' Jesosy Kristy.
famaizana mafy indrindra. Misy afatra atao-poko zay hotoriko amin'ny fivorina manaraka an'io ny arivan'ny mamasina zay ahitana zavatra telo na efatra. Hitanareo, teo no nanomboan'izy ireo azy. Teo lay toerana masina sy mivavaka indrindra teto an-tany, Jerosalema. Izy ireo ny vahoaka zay no heverina fa tokony ho masina indrindra teto an-tany, ny jiosy. Teo no nanomboan'izy ireo tamin'ny famaizana matsiravina indrindra mety ho vitan'ny Roma. Nanomboana azy ahoana? Lay olona lehibe indrindra tamin'izay efa nivelona. Teo no nanomboan'izy ireo azy. Oh la, anampy ahitory an'izany amin'io andiana lehilahy mpandraraha io any Andriamanitra mba ahitana izy ireo ny toerana misy azy. Eny ary, eny, tsy hoe te hiavaka sy te hampatesitra fa te hanevaeva an'izany aho mandrapahafan'ireo lehilahy reo mahita hoe fadalany ireo manakaja sy ireo ray masina sy ny sisa rehetra soratan'izy ireo ao amin'ny gazetiny lehilahy mpandraraha. Ny kristianina dia tsy tokony hiantso olona niza ho ray. Manomboka manao an'io izy ireo, niezaka nanampy azy ireo aho tamin'izay rehetra azoko natao. Hitanareo eto ny toerana nalian'izao ronapeo zao, koa vitany aho. Azo antoka fa tsy te fampiraraha amin'izany intsony ny tenako. Eny ary, zao aloha, tsarovy Kristy voalohany tamin'ny Nikolaita. Ary inona ny zavatra notakiny ny taona Nikolaita? Ny taky zany ny isarahana amin'io andian'olona mihika sy miteha-tanan'io zay mananendrika atao mahamenatra tony nataon'izy ireo tamin'ny Pentekoste. Nanao fihetsika tony mamy vembe nataon'ny fanahy sy ny sisa. Tsy nilan zany karazan-javatra zany zareo, nataony mamy izy ireo. Ary rehefa ireo manakaja enoy aza diso an'izao mety fahadalana aminareo zany, nefa zay ny fahamarinana. Rehefa nanomboka niditra tao reo manakazy dia tsy hain'izy ireo nihetrika hatreo amin'io. Inona no mahatonga an'Andriamanitra ho lehibe? Satria ampy ny fahalebiazany mba hetry. Zay no mahatonga azy ho lehibe. Tsy misy lehibe no izy fa nihetry ambany indrindra teo amin'izay tsy hain'ny olona tao izy. Izy no mpanjaka ny lanitra ary tonga tao amin'ny tanàna ambany indrindra teto an-tany izy, Jeriko. Ary nihetry ambany tokoa ka na dia lehilahy fohy indrindra tao an-tanàna aza niondrika teo aminy mba hijery azy. Tsy marina ve? Zakaiosy, marina zany. Ny anarana ratsy indrindra zay mety antsona ny olombelona no niantsona azy, mpamosavy, demia, Belzebub. Zay ny fiheveran'izao tontolo zao azy, maty tamin'ny fahafatesana matsiravina indrindra, tsy nanana toerana nametrahana ny lohany, voaroka teo amin'ny rafim-piangonana rehetra. Saingy rehefa nanandratra azy Andriamanitra dia tena avy tokoa ka ilainy miondrika mba hijery ny lanitra. Hitanareo ny maizan'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Hitanareo, ary nomeny anarana lehibe tokoa izy ka nahatonga ny fianakaviana rehetra any an-danitra nandray ny anarany sy ny fianakaviana rehetra eto an-tany. Ny fianakaviana rehetra eto an-tany dia natsoina hoe Jesosy. Ny fianakaviana rehetra ao an-danitra dia natsoina hoe Jesosy. Toy zany io anaran'io ka andoalika ny loalika rehetra ary anaiky ny lela rehetra fa izy no tompo. Na ny eto na ny any amin'ny elo. Andoalika eo amin'io ny elo, andoalika eo amin'io ny hafa rehetra. Hitanareo, nefa nisy aloha ny fanetretena. Zay vao lasa lehibe io. Hitanareo, avelao Andriamanitra no anandratra fa izay manetretena no asandatra Andriamanitra. Hitanareo, ankehitriny mahatsikaritra isika fa nila fahendrena io fanahiny kao io mahira-tsaina kokoa. Ilainy ny mahay mandinika ny amin'io tahaka n'ilay tao edena, mandinika manohitra ny tenin'Andriamanitra amin'ny fahendrena dia ny rona ho amin'izany ny fiangonana. Inona nisy teo? Eny, ohatra hoe raisy ty fiangonana ety ka raiso ny andian'olona tahaka atsika zao, raha toka tsy fen'ny fany masina ianareo ary raisina ohatra hoe eny tsy misy anoerako ny be ny tanàna atsika akory, tsy no heveriko fantatra izy io Ramsey Botorf, mbola be ny tanàna ve izy? Ramsey Botorf, eny, za tsy tena sakaizako Ramsey Botorf. Hitanareo, nefa andeha tao hoe ny be ny tanàna eto sy ny polisy rehetra ary reo komisera rehetra tonga eto avokoa izy reo. Tsy ela aoriny zany raha misy zavatra kely ao an-tsainy dia anomboka iresaka amin'ny borao sy ny olona manodidina eo izy reo.
ka anao hoe ankehitriny fantatrareo moa tokony ho hafa ny fisotran'izao raha toka tsy feno ny fany masina ianareo ka manana lehilahy tena feno ny fanahy ao ambadiky ny pilipitra tsy ela ianareo dia anao ny sitrapony izy ireo angamba tsy amin'ity taranaka ity mety any amin'ny taranaka manaraka ary nanomboka niditra tamin'izay fomba zay io hitanareo nahoana hoy ireo jereo eto voadinika tsara ianareo iaino ianareo andeha atao hoe misy olona miditra eto zay mety anao hoe kely loatra ty fiangonana ty andesika anangana fiangonana lehibe anangana anankiray ho anareo eto a ka hotony zao ny volalany raha hetsy dolara zay no lanina amin'io alefaka any amin'ny radio zany rehefa zay no ataon'izy ireo misy zavatra kendreny ao andamosiny zany ny sivy ampahafolony amin'izy ireo ainareo tsara de tako zany tsy ela oriny zany avy eo raha ataony zany de etiny am'izay mahafinaritra azy io tsy afaka ilaza ninninona anareo satria ilay rahalahy John Doe etsy izy no mamatsy volany fiangonana io hitanareo avy eo ahazo rikikely nivoaka avy tao amin'ny seminaire ianareo zay zara raha malala an'Andriamanitra toy ny fahalalana otantony alina egyptianina ary ho tonga eo izy ka anao zay sitrapony zalahy io satria ividianany fiara vaovao hatrany izy zay ahafahany mandehandeha eny ary ividianany an'izao sy ny hafa koa eny zay mihitsy ny fomba nivoahany voalohany eny Mario fahendrena sy fahiratan-tsainy oreo fa jero tsara ne mody tsy araka ny fandiniana ve zao eny ny vehivavy eto amintsika manova inona moa zay itiavan'ny vehivavy anaovana ny volony nefa milaza ny baiboly fa manova zavatra zany zay teboka zay ihany raisina akoatrandreo anjatony maro hitanareo manova zavatra io laza Andriamanitra fa manova zavatra io ko de manova zavatra kanefa hitanareo raha manomboka eken'izy ireo zany eken'ny mpandamindra sy ny diakona sy ny sisa tsy ela oriny zany voatery hivoaka ny pastora na hiditra zay fotsiny hitanareo ny olona no nifidiny anaiky an'io eny ary ankehitriny Mario nanomboka ny asy fanahy io ary ny fiangonana zay lasa zay nandray andreo manakaja maro reo andreo zavatra lehibe maro reo sy vola maro be de indry fanenano izy ireo taty warina kely ka ndrona ho am'izany ny faratsipana ny devoly ary zay zavatra zay mihitsy no nataony Eva tao amin'ny say Edena eny ino tsara zany marina zany jereo lay vehivavy aranofo vadiny Adamo talohany nakanesany teo aminy tamin'ny mahavady azy de fa lavo tao amin'ny afetseny Satana izy tamin'ny fanoerana ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fandiniana an'izany talohany iainany Adama tamin'ny Eva tamin'ny mahavady azy de tonga talohany Satana marina zany ifarenareo lay hoe niazo ny ampakariny nitorany a miresaka mikasika an'io zany hitanareo eny ary ankehitriny Mario teo lavo noho ny fandiniany Eva fa izy Satana no niezaka ny andinika an'io ora vehivavy fa ny tompony laza hoe hoy izy ainao tsara fa tsy zay no tena tian'Andriamanitra lazainy hitanao ianao mila manana fahendrena ianao mila malala zavatra fa zaza tsy mahay ninnininy ty ianao hitanao tokony alala zavatra ianao zany ka Satana la jereo raha tsy toy zany reny zavatra moderna nanatsika reny hitanareo andianao olirolera fotsiny reny aza mirarany amin'izy ireo eny aza mandeha hitanareo eny lay vady aranofo voalohany teo amin'ny taranak'olombelona talohany natongavany vadiny teo aminy dia efa lavo niala tamin'ny fahasoavana izy tamin'ny fianonany laingany Satana tao arino ny arovan'Andriamanitra azy ireo tao ambadiky ny teny raha mba nijanona tao ambadiky ny teny mantsy izy de tsy ho lavo mihitsy eny zay ny eo amin'ny aranofo Mario lay vehivavy aranofo ary inona ny ozina ny tena ozina azo rehefa mivoaka mialo ambadiky ny teny ankehitriny tsarovy nino an'izany teo amin'ny 7 isanjatony teo eo izy kanefa zavatra anankiray monjy atao ankilabao de efa ampy hitanareo ninony ny akamaroany zany zany tokoa nanonona an'io izy ary nanaiky Satana fa mariny zany raha vitany fotsiny ny azona anareo eo anjorony de zay ihany nitadiavana hitanareo ny antokana ilaina atao de ny mamily kely toy zao fotsiny baly de tsy voany lay zavatra kendrena hitanareo zay fotsiny eny ninony ny akamaroany zany nefa tsy voany io na de zany aza eny zay no vokatra satria niala teo amin'ny teny izy nanaiky fandiniana kely fa ohatra hoe ahoana ny amin'ny vehivavy na ahoana ianao no lasa miteny zavatra toy zany eny reo teboka kely rehetra eo manova ino zany na io na tsy io ny famantarana fotra misy lanja zany voatery ny tena tsy maintsy ahitsy io nanandrakandrana foana tamin'izany sika saiky nandritra ny taona fiangonana fito saingy tonga ny ora
anonan'Andriamanitra an'izany ary tsy tonony ihany zany fa aseho an'izany amarininy zany sady porofony zany marina zany. Raha tsy zay no ataony dia tsy Andriamanitra io, zay fotsiny manohana ny teniny Andriamanitra. Mario eto eny niteraka fahafatesana ranofo ilay vehivavy aranofo satria niaino ny fandiniana izy mba anao ny tenany hoendry, anao ny tenany hoendry. Raha tokony hijanona ao ambadiky ny teny ka anao zay lazain'Andriamanitra aminy, mitady fahendrena izy io ny hoendry ko dia niaino ny fandiniana ka nahavery ny taranak'olombelona rehetra. Hitanareo fa amin'ity indray mandeha ty lay vehivavy ara-panahy, lay vadiny Kristy zay nanomboka tamin'ny andro Pentecoste niaraka tamin'ilay fiangonana apostolika voalohany dia very zavatra toy izany koa tamin'ilay fivorim-be tao Nice. Ry Ly fantatrao fa marina zany fa tamin'io fivorim-be tao Nice io rehefa nanakalo an'ireo fizikiny ara-panahy izy mba aka an'ireo fiangonana lehibe ny Constantin sy ireo zavatra natolony azy ireo teo ka namidin'ireo fizikiny araka ny soratra masina ho amin'ny andiana dogma romana. Eny mafy ho an'ny katolika zany nefa toy izany ihany no nataony protestanta sady voaseho eto amin'ny baiboly eto izy io toy ny zanaka vavy nylay mpijangajanga nylay janga. Tena marina zany izy rehetra eo tsy misy afa-mialo kanefa misy sisa tavelatrany avy amin'izany nandritra zany rehetra zany zay ho lasa ampakarina. Mario fa very ny fizikiny. Hitanareo talohany natongavany vadiny teo aminy, hitanareo talohany fanambadiana efa very lay toetra tsara nanana ary ankehitriny tsaronareo tamin'izany fa nilaza izy hoe mipetraka ho mpanjaka vavy aho tsy manan-java-mahory aho. Ato amin'ity taona Laodikea ity manan-karena sy efa niary fananana be sy sisa ary jery avokoa zao tontolo zao za lay fiangonana masina lehibe sy ny sisa zahay nitako zao tamin'ny taona rehetra. Ary izy tsy fantatrao fa ianao lay mitanjaka jamba ory malahelo mahantra kanjo tsy fantatrao zany. Zay ny toerana misy azy. Eny raha laza ny fanahy masina fa toy zany ny toerana isy azy amin'ny andro farany dia ho toy zany tsy misy fomba ialana amin'io. Zay no tsy maintsy misy ankehitriny jereo. Eny rehefa nivarotra ny fizikiny izy io tamin'izany lay zony tsara ny amin'ny teny dia ino na nataony rehefa nataony evy zany dia netiny teo amin'ny fahaverezana zavaboary lavy niaraka tamin'ny zavaboary rehetra. Ankehitriny Mario fa rehefa nanao an'izany ny fiangonana ka nanaiky dogma teo amin'ny toeran'ny fanahy sy ny teny dia zay no nanozona ny rafitra rehetra. Ny rafitra anara-piangonana rehetra zay nisy hatramin'izay na zay mbola isy dia efa voaozona miaraka amin'io sady lavo satria zay zavatra zay no tsy maintsy misy. Rehefa misy andian'olona mikambana mba mahaolana anankiray dia manana ny fisainany toy zao ny ray, manana ny fisainany toy zato ny ray ary ny ray manana ny fisainany toy zao dia akamban'izy ireo iaraka zany ary afangarony tsara. Ka zay ny zavatra azonareo rehefa ty amin'ny farany. Zay mihitsy ny nataon'izy ireo tamin'ilay fivorim-be tao Nice. Zay mihitsy ny nataony tao amin'ny metodista, presbyteriana, fiangonana Kristy sy ireo hafa rehetra eo. Ary tsy misy mahazo na inona fanambarana omen'Andriamanitra azy terena ny tena nampianatra an'io araka ny taratasin'izy ireo arak'izay fampianaram-piangonana. Raha tsy zany dia roahany ianareo. Eny tsy vaovao amiko zany efa teo aho. Eny fantatro tsara. Ary zay mihitsy ny zavatra nitranga ko dia voaozona avokoa ny zavatra rehetra. Tsy magaga raha nilaza ilay anjely hoe miala aminy ianareo ry oloko mba tsy hombona anareo loza aminy satria izy io dia ho voaozona izy ary tsy maintsy hatraminy ny ozony fahatezeran'Andriamanitra satria namidiny lay toetrany tsara sy ireo zony. Hitanareo nefa la nefa tsarovy eo ny fahitana an'izany rehetra zany. Nefa anampanantena Andriamanitra na dia zany aza ao Joel 2:20 raha tianareo raisina tsoratra zany amin'ny andro farany raha nilaza izy hoe zay sisany kijaja dia nohaniny spanga, zay sisany spanga dia nohaniny koraiky, zay nohaniny koraika mitoy ihany bibikely nandimby bibikely. Tonga izy ireo ka ninana an'io fiangonana io hatrany ka lasa tsy nisy afa-tsy ay maintsy tsono zany tamin'ny farany. Jereo zay sisany romanina dia nohaniny luteranina, zay sisany luteranina dia nohaniny metodista, zay sisany metodista dia nohaniny pentekotista.
hitanareo mandra-pietriny atreo amin'ny ay maitso ary mba fantatrareo moa raisy ireo kakaneo reo ny koraika sy ny spanga sy ny sisa ary araony amin'izy ireo manerana ny boky de ho hitanareo fa kankana iray ihany no teo amin'ny ambara tonga samihafa azontsara zany toy zany koa reto tomboka se reto kankana iray ihany ho hitanareo zany rehefa hitoran'io sika koa dia ambarako anareo avetrany kankana iray ihany io tamin'ny fotoana rehetra efatra ireo kakan'ireo efatra ny eto arindro fa eo izy ireo zavatra mitovy ihany fanara ihany zany zay sisany anankiray de nohan'ny anankiray ary zay sisany ty de nohan'ny afo toy zany mandra-panao izy ireo an'izany ho ay maitso nefa nylaza joelona hoe onerako o ny tompo ny taona rehetra nohan'ny valala ino zany fomba hoana nanaovany an'io raha antikristy ny teo amin'ny fiandohany tamin'ny fanoerana ny fampianaran'ny kristy izay nanaiky ny dogma raha tokony ho teny fa taona maro no nandalinan'ireo mpanavaoana zany arak'izay voalazan'ny baiboly fa amin'ny andro farany amin'ny tsofan'ny apokalipsy 10:7 hoy izy ho tanteraka ireo zava-miafin'Andriamanitra rehetra amin'ny andro farany amin'ny tsofan'ny anjely 7 Malaka 4 nilaza fa aniraka ny Elisa izy alohan'ny avilona iandro ratsy eto tany zay andorana Newton ao amin'ny fariafo ary izy no ampody sy amerina ny zanaka ho amin'ny finoan'ny ray lay finoana apostolika voalohany tamin'ny Pentecoste no efa nampanantenaina fa ampodina eny tena mazava tsara ny lazany soratra masina azy eny nampanantenay zany ka raha amin'ny andro farany misy atsika de tsy maintsy isy zavatra hitranga hitanareo ary eo ampitrangany zany sady eo ampahitanany zany sika Mario lay trinité eo amin'ny satana olona iray ihany no tonga eo tonga vatana fotsiny avy am'ray ho am'ray zay fomba zay no nataon'ireo bibikely reo reo kakan'ireo avy am'ray ho am'ray zany tokoa Nikolaita antikristy ara-panahy papa mpaminany sandoka bibidia de volo-tenany mihitsy tonga vatana tsy hainy atao zany raha eny tazony ao an-tsany zany eto sady arao tsara zao ahita anareo fa tonga eo am'izany mihitsy reto nitaingina soavaly reto hitanareo ataoko antsara ho anareo eto zany raha nataoko teo amin'ny selaitra be zany de ho nazava kokoa taminareo hitanareo mijery tsara zao aloha tsarovy zao ny naizy azy voalohany fa na antikristy io zay ny voalazany Jaona rakizy efa miasa ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarana sady ny fanany antikristy hitanareo nanomboka nanao ny asany io zavatra io avy eo zany de lasa karazana resaka tao amin'ny taonany fiangonana manaraka ary tamin'ny taonany fiangonana manaraka lasa fampianarana zany ary tamin'ny taonany fiangonana manaraka nasiana satro-boninahitra izy io movaka tsy mazava be toy ny azo vakina miariary mihitsy zany hitanareo zay fomba zay natongavana eny voalohany natsony izy hoe ino fa na antikristy satria nanohitra ny teny zay no zavatra nanomboany zay mihitsy no niteraka an'io zavatra rehetra io de ny niodinany niala tamin'ny ten'Andriamanitra tsy hoe satria mety nisy andro nokapohan'ny Eva Kaina hitanareo tsy zay no niteraka an'io ny zavatra voalohany niteraka an'io rehetra io de ny niodinany niala tamin'ny teny niodina niala tamin'ny teny izy io ny zavatra voalohany nanomboany fijangajangana teo amin'ilay fiangonan'Andriamanitra velona vadin'ny Kristy de ny niodinany niala tamin'ny teny ka nanekeny ny dogma romanina raha tokony ho tenin'Andriamanitra inona no nitranga teo amin'ny rafi-piangonana tsiraray zay zavatra zay mihitsy no nataony eny nefa nampanantenaina fa amin'ny andro farany no anomezany fomba ampidina indray hirotsaka eto an-tany ny tenin'ny tompo toy ny nataony tany am-boalohany ka ampodinina teo amin'izay ny atomboany io manohitra ny teny fa inona ny tokony ataony olona io rehefa tonga izy miaraka amin'ny ositra ny fanahan'Andriamanitra hitondra ny finoany ny zanaka hiverina amin'ny ray fotsiny izy zay ny fomba fampidina fa raha averinareo amin'ny toerana nisy azy teto io teny teo io dia anatanteraka zavatra mitovy ihany o Jesosy raha misy olona ka ay fa zay mino ahy miasa ataoko no ataony koa ary rehefa nangataka tamin'ny anao zavatra izy ireo de hoy izy zay aseho andray ahy ihany no ataoko tsy manao ninina aho raha tsy efa hitako zany aloha zay hitako ataony ray de zay koa no ataoko ny ray miasa ary za koa miasa hitanareo tsy hitanareo ve zany mitovy amin'ny mamaky gazety fotsiny ihany
hitanareo eny zay ary ny voalohany avy eo tonga antikristy izy eny tsy afaka ao antikristy amin'ny mafana azy fotsiny izy avy eo tonga antikristy izy ary io fanahy io naka lehilahy zay nampianatra zavatra mitovy tamin'izay nataony io fanahy antikristy io ka tonga mpaminany sandoka ho an'ilay fanahy antikristy izy eo. Ahoana retony amin'ny olona zay ao amin'ny rafi-piangonana zay lazanareo azy tsy haiko zay eritreretinareo ny amin'io eny ary eny amin'ny farany tonga biby dizy anasykely fa hiditra amin'io sika afaka fotoana fohy hitanareo eny ary eny tahaka zany ny fiseho an'ny trinité eo amin'ny satana ihany no teo tamin'ny fotoana rehetra satana fanahy antikristy tonga vatana mpaminany sandoka avy eo tonga bibidia hitanareo rehefa tsy hoe demonia fa zay no tao amin'io antikristy io saingy rehefa satana mihitsy ny voaroaka dia midina izy ary alainy ny toerana misy an'ilay demonia teo ny devoly ary no eo ka tonga vatana ao amin'ny lehilahy ray ny devoly eo verimberina eo fotsiny io zay na izy an Judas Iskariota fa inona nataony moveka isan'ny olona nanentsika an'i Kristy izy fa izy ny mpitambola teo niara nandeha taminy azo antoko zany nandeha teny izy ary nandroaka demonia zay nataon'izy ireo mihitsy no nataony fa Kristy dia Andriamanitra tonga vatana Andriamanitra tonga vatana atao amin'ny nofo Emmanuel ary Judas no zanaky ny fahaverezana fa Jesosy dia zanak'Andriamanitra tonga vatana devoly tonga vatana. Mahita ny olona sasany hoe azo fijaliana telo ihany no nisy tamin'io fotoana io nisy efatra teo nisy telo teo Golgota zay no hitantsika zany hoe Jesosy ny teo ampovoany nisy jiolahy teo ankaviany ary nisy jiolahy teo ankavanany jereo tsara laza tamin'ny namany lay jiolahy na tamin'i Jesosy hoe raha eny fantatrareo fa tena izy fa raha toka tena ianao mova tsy hamonjy ny tenanao ianao tsy anao zavatra mikasika an'izao va ianao toy zany koa amin'izao andro zao tsy efa renareo va reny demonia ratsy reny zay manao hoe raha inonao ny fanasitrana avy amin'Andriamanitra indro ny masony ty olo ty nahoana ny sokafanao ny masony ataovy jamba io demonia ratsy teo ihany hitanareo midina amin'ny azo fijaliana dia inonao zay raha zanak'Andriamanitra ianao ovay mofo reto vaty reto demonia ray ihany miala io fotsiny tena hitanareo tsia izay koa no nataony Jesosy tsy nanao atsika na teo amin'izy ireo mihitsy izy nasiany volodaba ny tana teo amin'ny masony sarobidy toy zao dia naka volotary izy ireo ary nokapony ny tapidohany oreo ambarao aminay raha-paminany ianao ankehitriny ambarao aminay hoe iza ny kapokanao na findrafindra ny volotary ankehitriny ambarao aminay hoe iza ny kapokanao dia ino anao mpaminany zay tsy nilobava mihitsy izy fa nipetraka teo fotsiny hitanareo tsy nanao atsika n'izy zay lazay ny ray ihany no ataony hitanareo navelany nanao ny nataony izy ireo ho avy niorany izy ireo aza manahy eny tompoko fa nikasika ny lambany izy ireo nefa tsy nisy heri-tsapana lay vehivavy kely mahantra kosa nisy zavatra nilainy nanendry ny lambany fotsiny izy dia nitoto izy ka nanao hoe iza nanendry aho ino zany fikasiana afy io miankina amin'ny fomba ikasianareo azy hitanareo dia zay inonareo eny hitanareo eny raha indro satana fa ka lasa tonga vatana avy amin'ny antikristy ho mpaminany sandoka eto fa tamin'ny andro nisy André Jios antikristy teo anivon'ilay fiangonana voalohany izy tamin'ireo taona ny famaizinana lasa mpaminany sandoka ho an'izao tontolo zao izy hitanareo ve izy io eto fa miaraka amin'ny kapoka ny fenoeloko eny ho an'ny taona ny fiangonana ankehitriny zany fa ao amin'ilay taona ho tonga aorian'ny fandehanany fiangonana ny antrano dia lasa bibidia izy lasa devoly tonga vatana lay dragona mena mihitsy la tsy hitanareo ve ny tiako ambara tonga vatana ao amin'ny vahoakany izy eo efa voafatony amin'ny fahefany ny vahoakany ny faminaniana nataon'ilay mpaminany sandoka no nampiditra azy ireo tao omena azy ireo ny fiasan'ny fahatsokevitra mba hinolo lainga ka hoelohina no zany mandany teny manana ny endriky ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra mametraka ny toerany ao amin'ny trinité Andriamanitra fanamarinana fanamasinana ary tonga vatana ao amin'ny vahoakany ny tenany amin'ny alalan'ny batisa ny fanahy masina toy zany ihany ny devoly dia maka ohatra fotsiny eo amin'ny Kristy manao ny tenany ho tonga vatana satana eny jereo satana rehefa Jesosy no manao ny tenany ho tonga vatana ao amin'ny vahoakany dia ilay aina tao amin'ny Kristy mihitsy no ao amin'ilay olona inona no hitranga raha alainareo ny aina avy ao amin'ny voaloboka ka ampidirinareo amin'ny taom-boatavo
tsy amoaka voatafo tsoro zany fa amoaka voaloboka ahoana raha lainareo ny aina avy ao amin'ny hazo paiso ka ampidirina ao amin'ny hazo poara amopoara va izy io tsia amopaiso lay aina no maneho maizy azy hitanareo rehefa milaza ianareo ka mandre olona milaza fa manana ny fanahy masina nefa mandaha ty teny ty misy zavatra disy eo ny fanahy masina nanoratra ny teny io ary zao no lazainy jesosy raha misy olona manana ny fanahika ao aminy dia anao ny asako izy tianareo vakina ve zany tianareo raisina tsoratra masindajaona 4:12 ye eny ary zahay mino aho ny asa ataoko no ataony koa anao asa lehibe no zany azy izy satria za makany amin'ny ray hitanareo dia amasiny sy diovina izy mba hahafahany ijoro eo anatren'andriamanitra milatsaka eo io fanalana tasy indray mitete io ka manao zay ampitany an'ilay tevana hitanareo ankehitriny zareo satana rehefa manao ny tena no tonga vatana ao amin'ny olona izy dia ny asa nataony no ataon'izy ireo tsy hitanareo ve inona no nataony tonga vetrany teo amin'ilay vehivavy tsy nanantsiny izy mba hamitaka azy ary zay mihitsy no ataony reo de miasa asan'ireo tonga vetrany eo amin'ny toerana iray ka milaza misy pastora kely vao manomboka asa etsoetsy de miditra eo izy ireo ka milaza hoe oh raha mba mikambana aminay fotsiny ianao asany devoly ray ihany eny famarina zany ary rehefa tonga vatana ao amin'ny fiangonany satana amin'ny mademia dia izy ireo lay mavita mamon'olona sy mahafaty sy ny sisy satria mpamon'olona hatramin'ny voalohany satana mpandainga sady hitanareo eny ary inona no ataon'ny satana rehefa tonga vatana eo anivony vahoaka izy ny ho fahatsora no andraikiny fahatsora izy io tadiavo ao amin'ny baiboly ka aseho iaho hoe taizandriamanitra no hoe fambany fampirarata amin'ny vahoaka manan-tsainy karoy ary jereo raha tsy reo manan-tsaina foana no hitoeran'ny devoly mafy zany teny zany nefa marina miaiky anareo aho mba aka ny taranaka avy amin'ny abela ka hatramikainy fa arao hatramin'ny taranaka 4:10 tany aloha dia jereo hoe lafiny taizany mahiran-tsaina ary taizany nisan'ireo tsotra nahoany jesosy no tsy nifidy olona toy zany mpanjono no nalaina lehilahy tsy mahay manao soniny anarany akory nefa napetrany lohany eo amin'ny fiangonany marina zany ny fahendrena de tsinitsinina manohitra ny kristy io ny fahendrena zao toy zao dia manohitra ny kristy hatrany tsy niteny tamintsika mihitsy jesosy mba hanangana seminaira tsy niteny an'izany mihitsy izy ka hanao sekoly biblika hoy izy toreo ny teny toreo ny filazantsara ka raha hoy izy zao famantarana zao no anarak'izay mino hitanareo fa ilainareo ny anana amin'ny fiteny hafa hoy izy mandehana seho ny herin'andriamanitra amin'ny firenena rehetra eny jereo ny andraikitry satana dia ny mamatika ny tenin'andriamanitra ho amin'ny fandiniany fahendrena la aveo de asiny marika ny azy noho ny fandavany an'ilay teny tamin'ny voalohany eny avy aloha zany anana faretana kely amin'ny vetivety fotsiny ve nareo mba ho azonareo sy ty zao tsy tiako disan'izao ianareo avy aloha asehoko anareo ny endriky zany mba ahafanareo mahita an'io rehetra io araka ny endrika sy ao amin'ny teny sisisy tsy vitanareo tsy tokony isy amin'ny vitan-tsaina ianareo raha hialy eto tao amin'ny testamenta taloha rehefa namidy ho andevo ny olona iray nisy taona jobily isaky ny 10 taona tao reny ny 770 taona dia nisy ny taona jobily ary rehefa narehan'io ny andevo ka tiany ho afaka dia tsy misy zavatra nahavita ny azo nazy tsy ho afaka azo ny atsipy ny angadiny ataony hoe velomo dia ody izy naneno ny tropetra marina zany saingy raha tsy te handeha izy sady afa-po amin'ilay tompony manandevo azy dia entina ao amin'ny ny tempoly izy ary alaina ny aolo fantatrareo tsara ny aolo dia teven'izy ireo ny sofiny ary asiany lavaka ny sofiny fa mariky zany hoe tsy afaka hiverina intsony izy marina ve zany anompo anio tompony io mandrakariva izy na dia maneno impirimpiry azy any jobiny na inona misy eo tena efa namidy ny tsotro zao rehefa izy kiny ny zony ho afaka ary rehefa manomela mosina ny fahamarina ny filazantsara ny olona iray dia manisy marika azy satana aiza
eo amin'ny sofiny ataony mareniny izy io mba tsy hahafahany mandreny fahamarinana intsony de vitany aminy mijanona ao amin'ilay andiany misy azy izy raha tsy tiany ny hainy ny fahamarinana tsia ho fantatrareo ny marina ary ny marina no hanafaka anareo hitanareo marina no manafaka manisy marika ny azy Andriamanitra rehefa tonga izy ireo manisy marika ny azy Andriamanitra amin'ny fanamarinana ny teny fikasany amin'ny alalan'izy ireo marina zany Masidajana 4:12 misy hafa ihany koa raha tianareo raisina antsoratra marika 1:12 o Jesosy zao famantarana zao no anaraka zay meno andeha raisitsika vetivety io nisangisangy ve izy ny tia lazaina ve de ny apôstôliany ve ny tia lazaina eto arak'izay lazaindreo sasany amintsika jereo vakio ny teniny angana teo mandeha any ianareo aiza any am'izao tontolo zao toroeto filazantsara ty amin'ny inona voary rehetra mbola tsy ny apahatelon-dalana akory no vita raha izay reto famantarany reto no anaraka any am'izao tontolo zao eo amin'ny voary rehetra naiza na izay torina ny ty filazantsara ty reto famantarany reto no anaraka zay meno tsy hoe zavatra kely rahan-tanana fotsiny toy ny voalazany ty olona ty tamiko ndray mandeha re apôstôly 12 ihany no mena fanomezam-pasavana ety manasitrana ka fa nisy rahalahy maro nipetraka teo raha nitsangana nylazan'izany izy ty hitanareo tofoka nahitan'izany izy tao anatin'ny fotoana fohy koa mario eto any am'izao tontolo zao amy voary rehetra reto famantarany reto no anaraka aza mandray ny mariky ny tsy finoany satana eny anao anio eo aminareo izy zao arivo zao raha azony atao atosiny akeny amin'ny rindrina ianareo de voaky eto ka anao hoe tsy azoko antoka loatra any amin'io modia any an-trano ary dinio zany aveo manana fahatsora-po de mivavah satria ny zavatra rehetra de tena mifanaraka amin'ny soratra masina loatra indrindra am'izao oro zao am'izao ora sy fotoana masina zao efa niprofony zany nandritra ny taona maro ary tonga hatreo am'izao faritra zao fa izao ny ora zao ny fotoana ary aza avela ho tsofiny ao amin'ny sofinareo zany eto ny mariky ny tsy finoany hitanareo satria efa tsy nino hatramin'ny voalohany izy ny salasalaniny am'izany eny ary azavela mihitsy azavela ndray soratra masina miaraka amin'ny fahendreny izy ka anolana an'izany sy amatika an'izany amin'ny fahendreny manokana ho amin'ny herin'ny fandiniana manetretena fotsiny ihany ka atao voe ny lazan'io Andriamanitra zay de ampy eny oka efa ho lasa tara loatra zao ka tsaratsara hoantsika ny hijanona eto ka hiditra amin'io andesika ankehitriny andray ny tomboka sefaroa teo amin'ny fotoana nanokafan''lay zanak'o ny vovony sy nitsangana anio ka nylazany ny zava-mananaina faharotony ny zanakomby hoe avika izaho ny zava-miafin'lay tombokase hitanareo andray anio sika eto tsaroa fa ny zanak'ondro ny tsy maintsy manokatra ny tombokase tsiraray ary ny zava-mananaina faharoa raha matsikatra anio nareo de ny fifanohizany zavatra efa nandanovantsika ihany zany teo am'ireo taona ny fiangonana zavatra iray ihany ny faharoa ny voalohany de liona ny manaraka de tahaka ny zanakomby na omby na toy zany hitanareo ary o zava-mananaina io avika izaho eny tamin'ny fotoana nanokafany zanak'ondro ny tombokase ary teo nandeha nyza izy ary efa nandeha teo izy inona no nitranga andesika jery ny zavatra hitany eto avika izaho misy zava-miafina voizy tombokase eo zay efa teo nandritra ny 2 arivo fotoana teo zay andesika jeryny amin'io eny hitatsika eto izy fa nahita inona sovaly mena nivoaka teo eny ny fahazahoako an'io ny fahazahoako azy io sabatra lehibe nanana ny teny an-tanan'io eny hijery zavatra telo eo sika eto mandritra an'ireo 5 na 20 minitra manaraka andeha ovakitsika fotsiny mba ahitana ny voalazana eto ary indro nivoaka 17 nisy sovaly hafa mena kosa nivoaka fotsy lay voalohany ary zay nitaingina azy dia navela anaisotra ny fihavanana amin'ny tany mba ifamonony olona ary nomena sabatra lehibe izy eny misy tandidina maro eto ary tiatsika hojerena akaiky tokoa izy ireo nefa raha ny fahazahoako azy raha ny tena fahalalako an'io hitanareo efa nilaza an'izany zavatra zany raha teo Jesosy ao Matio 4:20
hitanareo hoy izy fa andre ady tsy filazana ady ianareo ka tsy filazana ady hatrany ary ady ary nefa hoy izy mbola tsy zany rehetra zany akory eny mbola tsy zay le fotoana hitanareo fanontaniana telo napetraka izy ireo tamin'i Jesosy hitanareo ary namaly an'ireo fanontaniana telo izy eo no mampisavitan-tsaina ny akamaroan'ireo rahalahintsika zay miezaka ny ametraka reo rahalahy adventista ny am'ireo zavatra eo ny amin'ny andro fahafitsy ny sisa eo ny lozany bevoka sy ny mampinono fa hikatona ny varavarana amin'ny andro sabata sy ireo zavatra toy zany tsy mifandray am'ilay fanontaniana akory azy zany eny tsy mifandray mihitsy namaly ny zavatra nanontanizy ireo izy saingy tsy napiaro mbo amin'ny andro faraina avokoa zany ozy andre ianareo ankehitriny eto am'ty zavatra anankiray ty no ifatoatsika ahita misimisy kokoa amin'io sika mandritra andreo takariva sasany jereo ozy andre ady ianareo sy filazana ady sy ny sisa fa izany rehetra zany dia tsy eny fa iverina indray izy ireo ka anolotra anareo sy ny afakoto zany ary zany rehetra zany mbola tsy la izy saingy rehefa tonga ny fotoana hitenenany amin'izy ireo mikasika ny fanontaniany taminy ny fahataperany zao tontolo zao raha ovina no isy reto zavatra rehetrareto raha ovina no sisy vaty fanongo inona no famantarana ary raha ovina no tonga ny fahataperany zao tontolo zao hitanareo zavatra telo nanontaniany azy ka rehefa teo amin'ilay hoe fahataperany zao tontolo zao izy dia nanao hoe raha mahita ny aviavy manaroka ny ratsany ianareo de fantatrareo fa eo baravarana ny andro ary lazaiko anareo marina tokoa fa tsy mba ho lany io taranakeo mandra-pahatonga n'izany rehetra zany toy inona ny tiavandreo olona tsy matoky zay tsy manana ny dikany marina miakina am'izany hitanareo ozy io taranak'io tsy lay taranaka andresahany teo akory fa lay taranaka hita ny aviavy manaroka ny ratsany ankehitriny tia anontany zavatra aminareo fotsiny aho jereo amin'ny fahamatorana fotsiny zao zavatra zao ankehitriny ny Israely dia firenena sambany zany tao anatin'ny 510 taona mitsanganao Jerosalema am'izao andro zao lay saina tranahy indrindra eto tany ao amin'ny tanindrazany ny Israely nisy rahalahy teto indray mandeha zay naniry no misionera natsapy izy fa tianao misionera tany amin'ireo jiosy hoy a mety ahazo anankiray anao tsy indraindray mieritreritra ny olona hoe ny firenena rehetra tsy tompoko amin'ny mahafirenena azy no iovan'ny Israely fo fa tsy isambatan'olona izy firenena ateraka indray andro ny Israely zany voavonjy ny Israely rehetra tsaro fotsiny zany lazan'io Paoly voavonjy ny Israely rehetra mario ny hoe ny Israely rehetra tena mariny zany nefa mario zao saingy ozy rehefa hitanareo ny aviavy sy reo azo hafa rehetra manaroka ny ratsany eny jereo tsy mbola nisy fotoana mihitsy tao anatin'ny 510 fotoana ka nidirany Israely tao an-tanindrazany ananatsika lay orana tsara kely ny amin'ny sasakala latsaka 3 minitra inareo tsara indro fefa firenena izy io sady mitsangana lay kitany Davida misy tendrony enina eo koa reto zavatra rehetrarehetra efa nisy fotoana ve nananandreo anara-piangonana fifohazam-panahy toy zay hita teo amin'izy ireo tao anatin'ny taona vitsivitsy lasa zay eny dino fotsiny zany atao am-piangonana atsikasika ovina ny anara-piangonana no mba efa nivoatra teo ambanin'ny fanompony lehilahy iray tahaka ny teo amin'ny Billy Graham reo metodista reo batista sy ny sisa ovina no efa nisy lehilahy karony eo amin'ny tantara hoe efa mbanakeo amin'ny fiangonana ara-pomba ka nanana anarana miafara amin'ny aintso AM tany aloha tany antany io ny tena anareo ABERA aintso AM jereo eto misy litera fito ny anarany Abraham ABRA aintso AM fa lay rahalahintsika Billy Graham dia GRA aintso AM enina fa tsy fito zao tontolo zao eo ny toerana nanaovany fanompony fiangonana ranofo fiangonana ranofo lotsy zany tao Sodoma ary rehefa nakeo io lehilahy io ka nitory dia nanajamba azy ireo tamin'ny filazantsara nefa nisy anankiray nijanona teo amin'ny Abrahama ary Abrahama niantso azy io hoe Elohim tompo eny rehefa nahita telo lahy tonga teo Abrahama dia ozy ry tompoko rehefa nahita roa lahy tonga teo Lota ozy ianareo tompoko zay ary napiavaka hitanareo ve nataonareo trinitaire hitanareo o Jesosy tahaka ny tamin'ny andro ny Lota hitanareo am'izany ve mario Isao zany nefa nisy anankiray tonga teo amin'ilay fiangonana ara-panahy lay ampakarina Abrahama ary tsy tao Sodoma mihitsy aloha zany
Watch what he did. dia jereo zavatra nataony. Never done no preaching Tsy like nitory this. teny toy ny nataon'izy ireo mihitsy izy. He taught them. Na mpianatra azy ireo no nataony, saingy hitan'izy ireo teo anatrehany ny famantarana. He done the Messiah. Nanao ny sign. famantarana mesianika izy. He had his back turned Teo to the wind. ivony ny lay And he said, ary hoy izy Abraham. Abraham. Now remember his actual Ankehitriny name tsaroa is fa ny tena anarany andro vitsivitsy talohan'io dia Abraham. But it says Abraham. Nefa hoy izy Abraham. Where is your wife? Aiza ny vadinao? SARA tsoa. Andro vitsivitsy talohan'io dia SARA iny ny antsoina azy. Abraham said, Hoy Abraham, "He's in the ao tent anday izy behind you." eo ivonao. And he said, Abraham, Dia hoy izy ry I Abraham, izaho. Hitanareo indray ilay milaza teny. am going to Iverina aminao ao araka ny teny fikasana efa nataoko taminao. Here it was. Hitanareo zava-nisy teo. A man with dust Hitanareo on his lehilahy ray clothes, izay nisy vovoka teny amin'ny fitafiny, nihinana henana zanak'omby, nisotro ronono avy tamin'ny omby vavy sady nihinana mofo katsaka. Eto Andriamanitra, Elohim, manifested in voaseho tao amin'ny nofo. promised in the last Nampanantena izy amin'ny andro farany. manifest himself. Fa aneo ny tenany ao amin'ny nofo indray. Notice, Mario, Abraham, where is ry your Abraham, wife? aiza ny vadinao Sara? Ao anday izy eo ivonao. Hoy izy iverina aminao aho. Ary raha matoa mazava ho azy, noho izy efa 100 taona dia somary nome anakapo. Back in the tent now behind Tao the anday curtain, tao, it tao said, ambadika ireo sarina tao anday. She said, me and the old woman. Hoy izy, za zay vavy antitra. Well, it ceased to be Fa about the efa husband mataonany and maro wife no years. nitsahatra ny fiarahany tamin'ny mampivady azy. Hainareo tsara satria efa 100 taona izy ary izy efa 90. Hoy izy tsy hisy mihitsy zany. And he said, why did Dia she hoy izy, laugh? nahoana no niome izy With his back turned to the tent. nefa teo ivony ny lay. Why did she laugh? saying, Nahoana no "How can niome this izy thing ka be?" manao hoe ahoana ny sinza zavatra zany. See? Hitanareo? He showed him a Naneho sign. famantarana taminy izy. Now he promised Fa that this mampanantena will izy eto repeat at the niverenany end zany amin'ny andro farany. again. Indray. The two men went down Fa there nisy and roa preached lahy the nakeny word, ka told them to nitory get teny out there ary and laza preach the tamin'izy ireo mba word, hivoaka so fa forth. hodorany itoeran'io sisisisa. Ary zay nisy And Lot staggered out fa the nivoaka ny church vembeny lotra natural, ilay fiangonana aranofo down in sin, tao amin'ny ota in the mire, sy tao amin'ny fotaka nefa mirosatra any any amin'ny kasarotana ao amin'ireo programs. programany rafi-piangonana izy. Ny ampakarina nefa One man tsy nakeo amin'izy ireo mihitsy io lehilahy raha io. he went only Nakeo fotsiny izy mba hiatso an'ilay endriky ny ampakarina. Now we're in the last Eo amin'ny andro farany misy antsika ankehitriny. Now notice, Hitanareo, he ankehitriny said Mario, that God milaza ianao manifested teto the hoe flesh. Andriamanitra voaseho tao amin'ny nofo. Jesus said himself, Jesosy mihitsy no "How nilaza you hoe condemn me?" ahoana no anany meloanareo Is aho. it written in Hoy izy your tsy Bible? voasoratra ao amin'ny baibolinareo ao amin'ny lalànareo va That they, the fa prophets, ireny ireo mpaminany The word of izay God niavin'ny came to. tenin'Andriamanitra. Jesus said the word Hoy came Jesosy to the ireo prophet. mpaminany no niavin'ny teny satria nifanaraka tsara tamin'ny soratra masina izy tamin'ny lafiny rehetra. Hoy izy fa ny tenin'Andriamanitra milaza hoe ireo mpaminany no niavin'ny teny ary nataonareo Andriamanitra izy ireny. For the word of God came to. Satria So niavin'ny then how tenin'Andriamanitra. you Hoy condemn izy me ka when I ahoana said nanameloanareo aho raha hoy za zanak'Andriamanitra aho. Ny lalàna teo amin'izy ireo ihany nanakatonany vavany. Zay ary ilay izy. Hitanareo, aiza ary no misy antsika ankehitriny eo amin'ny andro farany sika. Now listen real close. Eny, ino tsara eto. Now, we Ankehitriny find out hitantsika amin'izany that there would be wars fa and rumors isy of ady wars. sy And filazana now we ady. see Ary hitantsika that ankehitriny the fig trees put fa forth its nanaroka bud, ny ratsany ny aviavy and the other trees ary put forth nanaroka their ny bud. ratsany ireo hazo hafa. Methodist, Baptist, Metodista, Presbyterian, Batista, all Presbyteriana put sy ny forth their sisa bud. nanaroka ny Great ratsany. revival Misy going on. fifahazam-pana lehibe eo an-dalana. I believe Eny, inoko that fa God's gathered eo around am-panangonana ny ampakariny amin'izao ry zao Andriamanitra the elect. lay voafidy. Oh my! Oh la I notice. Mario eto. Let us now Andesika ankehitriny consider hitotika what amin'izay John hitany saw. jaonina teo Things ny what he amin'reto saw. zavatra hitany A reto. red horse Sovaly and his mena rider goes ary forth, nivoaka teo ilay nitaingina azy power given to him ka nomena to hery slay mba with a great aminony sword. amin'ny sabatra lehibe. Now here's my Zao ny fanambarana voaraiko ny amin'io. This is Satan Satana again. indray ny eto. It's the devil Mbola devoly again in another indray io form. amin'ny endrika hafa. Now we know Eny, that, fatatsika fa fa ny tomboka se dia nifandraika arak'izay fanlazaiko ndray ariva iny. Ny tropetra dia mifandraika amin'ny ny ady sivily. Eny, eo anivon'ny olona, eo anivon'ireo firenena. you find out here Saingy that hitanareo this eto man has a fa sword manana sabatra io lehilahy io koa dia mifandraika amin'ny ady politika eo amin'ny fiangonana You zany. might not think that, Eny, but tsy it's zay one. angamba ny eritreretinareo nefa jereo vetivety fotsiny fotoana fomonjy. Mario, The change of ny color of fiovan'ny these horses, lokony reto sovaly same reto. rider. Pitaingitra sovaly ray ihany.
misy fiovana ny lokon'ireo soavaly ary biby ny soavaly fa ny biby ao amin'ny baiboly raha ny tandindona dia maneho hery lay rafitra iray ihany no mitaingina hery miloko hafa indray avy amin'ny fotsy tsy manantsiny omena toy ny ra hitanareo jereo ny aminy eto ny fomba iaviny fony nanomboka izy de zara raha fampianarana kely fotsiny tao no teo anivony zay natsona hoe nikolaisma mazava ho azy tsy hamonina izany izy zany teo ny apokalipsy 2 io raha tianareo resina tsoratra tsy hamonina izany izy fa fampianarana fotsiny io fa naray teo anivon'olona fotsiny eny tsy hamonina ninona izy eo tena tsy nanantsiny izy teo mitaingina ny soavaly fotsy io eny hainareo tsara fa vitatsika ny anana fiangonana lehibe maneran-tany azotsika antsona hoe fiangonana maneran-tany io zay ny mbola iantsony azy eny ary hitanareo eny vitatsika ny anana tena tsy manatsiny mihitsy ary tena tsy manatsiny mihitsy andian'olona fotsiny io ivorikambana eo sika rehetra ho amin'ny firalahina hitanareo tena tsy manatsiny mihitsy fotsy zany lay soavaly fotsy teo hitanareo ankehitriny ko de o reo manakajy sy reo mitafisoa sy reo manapahaizana hainareo tsara karazan'ireny vorona mitovy loko reny hainareo tsara iezaky sika ny anorona zavatra fa io andiana mahandry io eny raha mbola misalasalo eo foana izy ireo eny tsy maninona fa isika piditra sarangan'olona ambonimbony kokoa atao amin'ny fiangonatsika raha vitatsika fotsiny ny ampisaraka antenatsika misy reto deo andiana franc-maçon sisika hainareo tsara ataotsika fotsiny zay ilaminan'izany fa olona fafy izy ireo ko dia tsy lay club haute felo etsy fa hainareo tiako ambara koa hafahafa tokoa zany ho an'ny tena mino eny kanefa amin'ny lafiny ray amin'ny fiteny hafa de hoe mila andiany kely sika vondrona kely zay tena atsika manokana fampianarana fotsiny eo tena tsy misy maratsy azy rilala fa tsy misy anoeranay anareo sasany eo sadatria zany mety tsara ny anareo saingy anareo tsara tsapanay fa no zahay manandrara sy reo rehetra tsaratsara kokoa anay raha zay no miara mikambana hitanareo de nitoto zany ihany mandra-pisiny tamin'ny farany eny tompoko nikambana izy ireo saingy rehefa io fanahy ratsy mamitakio la no tonga vatana ka fanahy tonga vatana dia tonga vatana io fanahany fampianarana io mba aka ny toeran'ny Kristy tao amin'ny lehilahy iray tsy maintsy notompony izy teo lasa hotompoina tahaka ny Kristy amin'ny fiteny hafa ny any Vatican ny tenako mihitsy ny tany zao ny voasoratra eo Vicarius Filii Dei ary voasoratra tamin'ny isa romanina zany eny asio tsipika fotsiny eo ambanin'io isa romanina io fa izao ny dikany misy olo toerana ny zanak'Andriamanitra izy amin'ny fiteny hafa izy no solotena fantatrareo ny hoe solotena maka ny toerany zavatra anankiray izy no solotena ny solotoerana ny zanak'Andriamanitra ary laza ny baiboly hoe aoka zay manantsaina anisa ny isan'ny bibidi fa fanisan'olona zany ary 980 no isany eny raisiny Vicarius Filii Dei de asitsipika ka am'ireo isa romanina ny v de 5 ny i de ray ary ampio zany de jereo raha tsy 980 no azonareo nilaza ny baiboly hoe hipetraka eo amin'ny tempolin'Andriamanitra izy ivavahana tahaka an'Andriamanitra rehefa tonga vatana io fampianarana kely io de lasa solotena iray zany solotoerana ny zanak'Andriamanitra hitanareo la io fanahy mamitaka ratsy io raha tianareo vakiny zany vakio ny Tesaloniana faharoa 3 de ho hitanareo ny amin'io ary mazava ho azy hotsarona fa Satana no lohan'ny fahefana politika rehetra eo amin'ny firenena rehetra firy malala zany tianareo raisina tsoratra ve io Matio 4:7 Satana nitondra Jesosy nakany atendrombohitra ka naneho azy ny fanjakana rehetra am'izao tontolo zao zay nisy hatramin'izay na zay mbola isy tao anatin'ny fotoana fohy raha ny maizy azy ndresany hoy izy omeko anao ireo raha iankoa kamika anao nefa nalaly Jesosy fa izy no tonga mpandovan'ireo zay no antony ilazan'ireo hoe ianareo mandiana olirolero reo eny fananatsika zao tontolo zao ny malemy fanano andovan'ny tany zay no lazainy Jesosy hitanareo
Mario nalaly Jesosy fa izy no tonga ampandovan'ireo koa de ozy mandehany ianao ry Satana voasoratra hoe niverina avy hatrany teo amin'ny soratra masina izy hitanareo ny tompo no tompoinao ary izy reriany hitanareo ankehitriny rehefa izy amin'ny made mialohany azy ka tonga vatana ao amin'io lehilahy mpivavaka be io arak'izay voalazany baiboly raha teo de akambany ny fiangonany sy ny fanjakana eo ikambana ho iray reo fahefany anankiroa hitanareo rehefa mivoaka ilay fanahy antikristy zany hoe fanahy io de lasa inony zany aveo lasa ho jereo ty tombo kasety rehefa nivoaka ilay fanahy antikristy izy teo nanohitra ny fampianarany kristy eny ary zavatra nataony manaraka ny tanjona nametrahany kristy ny fiangonany de ny any hoe rany ota tsy zao dikan'zany tsy zao dikan'zany ho an'ny olo-kafo zany ho an'ny taona maro lasa tany io zany tsy ho antsika io hitanareo koa hitanareo ny anty manohitra aveo lasa nivoaka ilay mpitaingy tsovaly tsy nisy satroboninahitra teny aminy nefa nomena anakiray izy i sovaly fotsy io nanantsipika izy fa tsy nanana zanatsipika hitanareo koa rehefa nivoaka teo izy aveo tatio arina kely nomena satroboninahitra izy satria tsy vitanareo ny anisy satroboninahitra eo milohan'ny fanahy fa rehefa tonga vatany fanahy io tao am'le asany faharoa teo am'ilay dingana nataony tao amin'ny miafina tam'ilay asany faharoa de lasa mpaminany santoka manana satroboninahitra izy mba hanao ny asan'ilay fanahy antikristy hitatsika izy ankehitriny eto lasa toy zany izy rehefa raisiny io fa efa eo aminy io Satana no manapaka an'ireo fahefana politika eto an-tany ankehitriny tonga eo amin'ny toerana zay ametrahany fahefany fiangonana maneran-tany izy andraisany fahefana eo amin'ny fivavahana move ka tsy azonareo ry ralahiko fa indro hita ao amin'ny apokalipsy 13 ity fireneny ity de io biby kely nitsangana tahaka ny zanak'ondry io ary nanatandroka roa izy fahefana sivily sy ara-pivavahana nefa nanao zavatra mitovy tam'ilay biby dy teo alohany mahagaga fa 13 no isa manondro ny Amerika ary vehivavy zany mahagaga fa miseho amin'ny apokalipsy 13 mihitsy azy izy io nisy tsipika 13 ny sainatsika tamin'ny voalohany kitana 13 nyrehetra de 13 hatramin'ny farany nyrehetra de vehivavy hatramin'ny farany ary zao no isy any aparany ambarako raha teo vehivavy ray no napaka azy tsaroa fa 30 taona lasa zay no lazako an'io fa tam'ireo zavatra fito nambarako raha teo efa tanteraka ny 5 tam'izany ary efa nanan'izy ireo le lehilahy ampiditra azy eo ary amin'ny alalan'ny politika anareo ny fidiananareo azy io eny ary betsaka no azo ambara tsy moramora ny atratrarana ny tia natongavana mariny eto tsy azona anareo afa-tsy fotona fomonja raha tsy zany dia ho tsizako rapitso jereo Mario Satana rehefa tsapany rehetra ve fa Satana no mife ny fahefana politika rehetra eto an-tany nilazany izy ny Mateo 4 no ahitanareo azy ny 19 aza ny fanjakana rehetra zay ny mahatonga ny disadisa eo amin'izy ireo miady mamono eny tsarovy tsy mahagaga fa zany nomena azy ireo io sabatra io mba hifamonony la Mario eto rehefa natao zany mbola tsy nanana ny herim-pivavahana teo fa de niany fampianaran-diso no niatomboany fa lahy fampianarana no lasa fampianaram-piangonana io fampianaram-piangonana io no tonga vatana tao amin'ny mpaminany sandoka iray aveo de nakeo am'ilay tena toerana izy tsy tao Israely mihitsy no nandehanana eto nakao Roma izy nisy Roma nisy ary ny fivorimbe de nifidy ny lehibe ny évêque izy ireo ary aveo rehefa natao zany de namprasy ny kambana ny fiangonana sy ny fanjakana aveo navelany ny tsipikany miala teo eo am'ilay sovaliny fotsy izy niakatra teo am'ilay sovaliny mena mba hahafahany mamonony izy zany izy za tsy miombokevitra aminy zay lay tombo-kase aminareo olona iray ihany jereo nitaingenany hatrany amin'ny mandrakizay ihany eo amin'io hitanareo amprasy ny kambana reo fahefany anankiroa zay zavatra zay ihany no ezany izy ireo atao am'izao fotoana zao mitovy ihany
am'izao andro zao ary zavatra hafahafa io angamba mety tsy azonareo zany nefa am'izao andro zao avy amin'ny andiana batiste tao Louisville renareo tao amy radio zany nisy naka fitenenana ka firy narian'io eny hitanareo zany ary zay ny zava-misy tadiavin'izy ireo zany ka mangataka amin'ny fiangonana izy ankehitriny hoe tsy de ilain'izy ireo loatra ny hoe nikambana amin'ny fiangonana katolika fa tsy maintsy manana fiangonana amin'izy ireo sika anana ary tamin'ny fotoana nisy zany tao Louisville mihitsy teto kosa Andriamanitra de teo ampamoana andreo tompo-kase ho an'ny vahoakany mba hanehoany an'io aza manao an'izany hitanareo fa miara-miasa izy roa reo tsaro fa nipetraka teo amin'ny azo ra ihany ny goaika sy ny voromailala atao amin'ny samy fiara zany tokoa tsaro fotsiny zany ko dia hitantsika eo fa ampresiny ny fahefany eo rehefa lasa sady fanjakana izy no fiangonana ara-pivavahana de inona no zavatra isy eo mamolavola ny fivavahany manokana izy ary afaka manao zay tiany atao izy ankehitriny avy eo manana zo izy ny amono niza tsy ombokevitra aminy zany marina tokoa nefa no nataony zay mihitsy no nataony ary ny zavatra zay nataony teo am'ireo tena olo-masin'Andriamanitra velona zany de reo zay niazona ny teny ka tsy nombokevitra taminy teo am'ireo dogmany no vonoana izy ireo eny ry rahalahy livelona sy anareo mpampianatra ny taona nise sy ny fiangonana tamin'ny voalohany manatrika eto tsy haiko raha namaky an'izao ianareo na tsy raha tianareo vakiny zany raisy ilay fanavaozana lehibe ny soratany Schmicker ary hitanareo eo fa rehefa tonga pretra tao amin'ny fiangonana Roma Masida Augustin tao Hippo de nomena anjara izy ary niezaka ny hoe ho amin'ny mihitsy ny fany masina indray mandeha nefa nolaviny zany firy ny mpampianatra malalan'io koa nolaviny fany masina tena endriky ny fiangonana protestanta ankehitriny mihitsy zany zay nandany fany masina nandeha niverina tany Hippo izy ary izy mihitsy ny nanao sinian'io an'io taratasy io hoe voarainy ny fanambarana avy amin'Andriamanitra fa mety sy akasitran'Andriamanitra ny aminona ny olona rehetra zay tsy miombona finoana amin'ny fiangonana katolika romanina ankehitriny enoy avy ao amin'ny fitantarana martura no nakako an'io tamin'ny vanim-potoan'ny Masida Augustin tao Hippo hatramin'ny 425 ao amin'ny fitantaran'ny romanina ny martiora ny fiangonana katolika romanina no namono protestanta 80 tapitrisa moveka mena ny sabany moveka ny taingina sovalomena izy ino zany teo lay ery teo ihany lay mpitaingy sovaly teo ihany zay le tompo-kase nanaiky izy ireo fa 80 tapitrisa miao amin'ny fitantarana martiora akoatran'izay ny vonoana nefa tsy voisa tam'izany mampalahelo nandritra ny taona ny fahamazinany nisy tapitrisany maro no natao sakafony liony no vonoana tamin'ny fomba maro satria tsy nanaiky ny lefitra tamin'ny dogma katolika io fantatrareo zany firy sisa ny fotoana nananareo eny ary avelao amaky zavatra mamadi miaraka amiko eto avelao aho anio zavatra aminareo andeha asehoantsika mazava zany vetivety fotsiny vo tonga ataotsaiko zany eto ka ovakintsika fotsiny andeha sika matika amin'ny apokalipsy ny apokalipsy toko fa 17 mbola manana 10 minitra sika eny ary ankehitriny eno tsara mihitsy eto raha makisika ho anareo zay mbola mamatika ny bebolinareo omeko fotoana foy anareo mba hitanareo an'io vorainao ve zany ry lainy soratany Schmicker no nahitako an'io eny fanavaozana lehibe zay nalaina amin'ny vatana avy amin'ny fitantarany Roma ny martiora ao Vatican eny hatram'ilay nanenjehana ny mpianatry Masida Patrick zany avy eo anefa de natsony izy ireo olo masina indray Masida Patrick saiky katolika marina tahaka ihany ny Masida Patrick ary fantatrareo hoe toinona ny maizy aho hitanareo nankalainy ny fampianarany fiangonana no laviny ny akeo amin'ny papy eny tompoko Masida Patrick aza eny efa mba nakany Irlandy avaratra venareo any am'ilay misy ny sekolina fantatrareo fa tsy Patrick ny tena anarany firy malala zany Sukato no anarany mariny zany maty lay nabaviny kely tsaronareo fa rehefa
hitanareo eny ary ankehitriny mario ny apokalipsy toko fahafito amby folo aoka samiezaka anokatra ny foniny sy raharaha eto avy alao ny fanemasina mpianatra anareo ankehitriny tonga ny anjely anankiray tamin'nisy fito zay nanana ny lovia fito eny hitanareo fa misy lovia fito eto fantatrareo ny am'y reto fito reto arak'izay fahitantsika fa mitranga amin'ny fotoany iray mihitsy izy rehetrareo aoriny loza aoriny taonany fiangonana mitovy any satria vo izy tombokase ao amin'io boky raha io avokoa zany zavatra rehetra ka tonga tsy raharay mifandimby izy rehetra ny ray fampiditra am'lay ray manaraka am'lay manaraka am'lay manaraka misy fanaharo miasa eo andriamanitra ary ny devoly hitanareo zay nanana ny lovia fito de nyteny tamiko nanao hoe avia aty de asehoko aminao asehoko anao ny fitsarana lay vehivavy janga lehibe zay mipetraka eo amboniny ny rano maro ankehitriny jereo eto ny eto hoe rano janga ino zany vehivavy anankiray io tsy afaka ho lehilahy io ary inona nytandidino anetiny vehivavy tao amin'ny fiangonana atao amin'ny baiboly fiangonana nahoana eo amin'ny ampakarany kristy sy ny sisa hitanareo vehivavy zany fiangonana ankehitriny rano inona dika zany jereo eto vakio ny andininy fadimy folo amin'io eto ary hoy izy tamiko ny rano efa hitanao zay hipetrahan'ilay vehivavy janga de olona sy vahoaka betsaka firenena ary samy hafa fiteny nanapaka teo nanerana n'izao tontolo zao io fiangonana io hitanareo mipetraka eo amboniny rano maro de ilay nijangajangan'ny mpanjakan'ny tany fijangajangana ara-panahy amin'ny fanekena ny fampianarany nikolaita sady natao leon'ny divain'ireo fijangajangany ny ponina tamin'ny tany tena andian'olona mamy no resahany eto ianareo de netiny tamin'ny fanahy ho any anefitra aho ary nahita vehivavy mba fantatrareo mo reo zavatra ny soratany katolika mihitsy no manaiky fa ny fiangonana izy ireo io firy malalo zany ao am'ireo soratany mihitsy ananako lay antsona hoe la réalité de notre foi eny hitanareo pretra anankiray ny tompony io eny ary de netiny tamin'ny fanahy ho any anefitra aho ary nahita vehivavy nitangina bibidi mivolonjaky feno anarana fitenenandratsy sady nanando fito sy tandroka folo ankehitriny jereo fotsiny zany io tandidiny io ilo fito io ankehitriny hitanareo eo ny lazany hoe arne ny lo fito zay hitanao de tendrombohitra fito zay petrandra vehivavy roma no mipetraka eo ambony tendrombohitra fito hitanareo koa tsy misy fahadisoana amin'io hitanareo lo fito ary tandroka folo fantatrareo fa fanjakana folo sy ny sisy zany ary vehivavy de nitafy lamba volomparasy jaky ravaka volamena sy vadisoa perla sady ny tanaka apoka volamena teny antanany feno zavabetaveta de ny zava-maloto momba ny fijangajangany io fanahy antikristy fijangajangany io fampianarana io fanaovana fijangajangana eo amin'Andriamanitra io hitanareo eny tokony ho ampakariny izy io hitanareo nefa nanao fijangajangana hitanareo tony nataony eva ihany tony ny ataon'ilay fiangonana eto ihany hitanareo ary teo amin'ny lohany nisy voasoratra anarana voasoratra nanao hoe zava-miafina Babilôna lehibe ary malala ny rehetra fa Roma ny Babilôna reny ny mpijangajanga sy ny zava-betaveta amin'ny tany ary enony andininy fahenina ary hitako fa indro raha vehivavy de leony ny rany olona masina sy ny ranony martiorany Jesosy koa raha nahita azy aho dia gaga indrindra tena tsara jerena tokoa raha vehivavy misy azo fijaliana maro sy ny sisa eny aminy ahoana ary no ahafahany izy iomeloka tamin'ny fisotrona ny ran'ireo olo masina nanahira-tsaina azy zany ankehitriny olazany azy io ary oly anjely tamiko nahoana ny gaga ianao za ilaza aminao zava-miafina ny amin'ny ravehivavy sy ny bibidi mitondra azy eny tsy ao anatin'ny anankiray amin'ireo tombokase akory zao zavatra afy ty hitanareo ary hoy izy zay manando fito sy tandroka folo ny bibidi la efa hitanao dia teo ihany ary tsy eo zao nefa hiakatra avy amin'ny lavaka tsy hitanono izy tsy manana fototra iorenana ny papa ka ho lasa ho amin'ny fandringanana ary ny monina ambonin'ny tany de zay tsy voasoratra eo amin'ny boky ny fiainany zanak'ondry rehefa fidy zany hitanareo fiainana hatramin'ny nanorenana zao tolo zao ahoana ovina nametrana ny naranareo teo amin'ny boky ny fiainana tamin'ilay fivorina fifazam-pananatranareo ve tsy tompoko hatramin'ny nanorenana zao tolo zao de ho gaga raha mijery lay bibidi zay teo ihany tsy eo zao nefa mbola ho avy ndray hitanareo lay bibidi ho fatiny anankiray misy hafa makantoerana zay teo ihany ary tsy teo zay teo ihany ary tsy teo ary tsy teo ary ivarina toy zany any amin'ny fandriganana izy io hitanareo eny ary indro ny efitra misy fahendrena firy malala fa misy fanomezam-pasavana sivy ary ny fahendrenany anankiray am'izany eny ary ny lo fito de ny tendrombohitra fito zay hipetrahany raha vehivavy
oh ilainareo no jamba tanteraka marenina simona mba tsy azo an'izany hitanareo eny ary mpanjaka fito reo efa lavo ny dimy fa ny ray Néron mbola eo ary ray mbola ho tonga ary rehefa tonga izy de tsy maintsy mitoetra kelikely tsaronareo zavatra nataony midorany tanàna de nolazainy fa ny kristianina nanao an'io ary nifatorany teo amin'ny tapatapaka sovaly azo ny reniny ka nitaritarity ny eran'ny lalana ary lalao violon izy raha nandoro ny Roma eny ary ny biby dia zay teo ihany ary tsy eo zao de izy no namany fito mahavalo azy Roma nanompo sapy lasa ho romanisy papa tonga vatana la ifanahy antikristy rehefa tonga vatana ka nomena satroboninahitra izy ka tonga mpanjakan'ny Roma nanana satroboninahitra teo amin'ny fanjakana sy ny fiangonana izy roa oh lalahy hitanareo feno eto amiko hitanareo de ny fahafito ka lasa izy firy sy tafitaona ananany tsy nanova firafitra mihitsy izy reo ho amin'ny fandriganana ny tandroka folo zay hitanao dia mpanjaka folo zay tsy mbola nahazo fanjakana fa mandray fahefana ho tompanjaka ray ora miaraka amin'ny bibidizy ireo mpanao jijado zany hitanareo mazava ho azy miray saina reo ankehitriny jereo eto tsy ny communisme no resana eto hitanareo reo de miray saina ka manome ny heriny sy ny fahefany ho an'ilay bibidi reo dia iady amin'ny zanak'ondry ary ny zanak'ondry aresy azy satria tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka izy ary aresy azy koa zay momba azy de olona voantso voafidy ary matoky ary izy tamiko ny rano efa hitanao zay petrahan'ilay vehivavy janga de olona sy vahoaka betsaka firenena maro ary samy hafa fiteny ny tandroka folo sy ny bibidi zay efa hitanao de reo no ankahala ilay vehivavy janga de ho tapaka ifanekeny io niresaka any amin'io aho malarivo ka atsenitsinina azy sy ampitanjaka azy sy inana ny nofo ny arandevona ny tenany amin'ny afo tsy fantatrareo moa ny ilazany baiboly fa reo mpitondra sambo sy ny sisafa rehetra nanao hoe indrisy ilay tanàna lehibe fa tamin'ny ora ray monja narava azy tanareo fa Andriamanitra efa nanome folo reo anatanteraka ny heviny sy ifanara-tsaina ary anome ny fanjakany ho an'ilay bibidi mandrapatanteraka ny tenin'Andriamanitra raha vehivavy la hitanao dia tanàna lehibe zay manjaka amin'ny mpanjaka ny tany ambara ho amiko hoe izy tsy ny Rosia no manjaka eo amin'ny rehetra tsy isika no manjaka eo amin'ny rehetra misy mpanjaka iray ihany manjaka eo amin'izay rehetra tahaka an'ilay vy hitan'ny Nebokadnezara zay nakao amin'ny ratsatongotra tsiraray ny Roma zany tsy amin'ny mahafirenena azy no nanaovany Roma an'io amin'ny mahafiangonana azy no nanaovany an'io manaiky any Roma ny firenena rehetra ety ambany lanitra tsy magaga raha o reo izy ny mahay miady aminy afaka ilaza izy hoe fihavanana de milamina zany raha ila zany ny katolika rehetra hoe aza miady de tsy misy miady izy reo zay fotsiny izy ny mahay manao tahaka izay vitany tsy misy mariny zany koa gaga izy reo ny am'ireo fahagagana mety vitany ny ampitsahatra ny ady ny antokana ilaina taony de ny milaza hoe mitsara zay fotsiny nefa iverinareo hoe fatao zany sanatria mareo maneho tokoa zany hoe mba ifamonoana izy reo ny tsipikany tsy misy zana-tsipika tamin'ny voalohany fa lay sabany lehibe no navity zany nanao ny famonoana izy tatsoariny ka niova ny ala tamin'ny soavaly fotsy ho soavaly mena tena lay devoly ray ihany miaraka amin'ny sabany inona ny voalazany Jesosy ho Jesosy hoe reo zay mandray sabatra no vonoana amin'izany aza mamaly ady hitanareo Jesosy tamin'ny oaly io miteny zany izy nilaza an'io rehefa nandray sabany Petera hitanareo toy ny nataony ihany atao toy izy fotsiny laranareo eny tsaro fa nanana sabatra izy mivoaka eo izy misabatra eny an-tanany mitaingina soavaly mena mandeha manivatsiva eo amin'ny rano reo zay tsy miombokevitra aminy azonareo ve zany ankehitriny firy ny mahazo an'ity tompo-kasety ankehitriny eny ary eny inona no lazainy Jesosy reo zay mandray sabatra no vonoana amin'ny sabatra tsy marina ve zany eny ary eny ary io mpitaingy soavaly io sy reo olona rehetra ao amin'ny fanjakany zay namono nandritra ireo taona maro reo ka nampiahaka n'io ranony olona masina martiora rehetra io no vononony sabatry Jesosy Kristy rehefa ho tonga izy reo zay mandray sabatra no vonoana amin'ny sabatra nandray ny sabatry ny dogma sy ny antikristy izy reo ka nanapatapaka an'ireo zay tena mpivavaka marina tapitrisany nandritra ireo taona maro reo ary rehefa tonga miaraka amin'ny sabatry Kristy satria ny teniny no mivoaka eo ambavany de ho vonony avokoa rehefa valy eo anatreha inonareo ve zany ho vonony ny fahavalo andesika akeo vetivety apokalipsy ho hitatsika eto raha avy amiko any zany na ny teny no milaza zany apokalipsy 7:10 ary nahita ny lanitra voasokatra amen ka indro nisy soavaly fotsy ary zay nitaingina azy dia atao hoe mahatoky sy marina
ary amin'ny fahamarinana noho ny tsarany sy ny adiny ary ny masony dia lelafo ary tamin'ny lohany nisy diadema maro. Orala, hitanareo reo masiny no nanisy satroboninahitra teo aminy. Hitanareo ary izy manana anarana voasoratra izay tsy misy malala akory afa-tsy tenany ihany tsarofo fa tsy vitatsika tsy fantatsika zany. Eny hoe inona io ary miakanjo akanjo izy jereo ane ary miakanjo akanjo voafafira izy ary ny anarany atao hoe tsy dia fa atao hoe ny tenin'Andriamanitra satria izy sy ny teny dia raha ihany. Hitanareo ankehitriny mario tsy hoe reo anarany ny anarany atao hoe tenin'Andriamanitra. Anarana anankiray ihany ny fantatreo tsy misy anarakafo ary ny antokony miaramila any an-danitra dia nanaraka azy samy mitaingina soavaly fotsy sy ny akanjo rongony madinika sady fotsy ny madio. Ny fahamarinan'ireo olo-masina zany. Hitanareo ankehitriny jereo inona ny volazan'i Jesosy izay mandray sabatra. Eny ary la nitaingina soavaly mena eo ny afarany izay mandray sabatra mety valambenimpolo tapitrisa tamin'izy ireo ny matinao nandritr'ireo taona rehetra eo hatramin'izay mety mihoatra angamba nefa ho Jesosy izay mandray sabatra no vonoina amin'izany. Jereo ary misy sabatra maranitra mivoaka avy amin'ny vavany. Milaza ny Hebreo 4 hoe ny tenin'Andriamanitra dia maranitra noho ny sabatra roa lela manindrona hatramin'ny tsokany taonana ary inona nataony zany ny ataony teny mamantatra ny fisainan'ny fo. Marina zany maranitra roa lela sabatra maranitra mivoaka avy amin'ny vavany mba amelezany ny firenena ary izy anapaka azy amin'ny tehimby ary izy no manitsaka ny famiazana ny divainy fireta ny fahatezeran'Andriamanitra tsy to ary manana anarana voasoratra amin'ny lambany sy ny feny izy nanao hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Raha indro reo mpisantoka fa nanohitra ny tenin'Andriamanitra ary satria tsy nanaiky izy reo dia io zavatra io Satana no nametraka nampiray an'ireo fahefana politika izay no azoniny sy ireo fahefana ara-panahy izay no azoniny ikambana ka nanao fiangonana izay maharakotra ny firenena rehetra. Ary efa tapitrisany amatapitrisany nataony taorian'ny sambokina ny ala tamin'ilay soavaliny fotsy hoe eo amin'ilay soavaliny mena dia nalainy ny sabany kalasa izy nefa nilaza Andriamanitra hoe amin'ny alalan'io zavatra izay navadiny ihany na ny zany avadika tamin'ny fampianaran-diso io teny io ihany no hitsangana amin'ny teny mivoaka avy eo amin'ny molotry Jesosy Kristy ka hamono azy mba amin'ireo rehetra eo anoloany. Amen. Izay no tomboka se faharoa ty azy ve nareo? Oh la zany dia zao lazainy tompo. Tiraina ny Andriamanitra. Tahaka ny nampifanisy tanteraka avokoa an'ireny fanambarana sasan'ireny ihany sy reny fahitana sy sisy reny. Eny firy ny manalo zany atsangano ny tanana amanjatony maro sika rehetreto samy manangatanana mariny zany ho toy zany koa ny amnisty. Tsarofa zany mihitsy. Oh sakaiza tongava eo amin'ny loharano izay feno raha avy amin'ireo lalandrany Manuel izay rehetra mpanotany sindrika atao amin'ny orika io dia voasasa amin'ireo elony rehetra. Tongava mino azy raha mbola tsy nino ianareo aza ho sasa foana aza raha misy zavatra eo amin'ny fiainanao sakaiza efa eo sika misy zavatra efa vonina nitranga. Tsy fantatro ny antony tsy fantatro hoe rovina fantatro ny zavatra hitranga fa tsy fantatro hoe rovina zany no hitranga nefa tsy maintsy isy zany satria eo mpanambaranany zany izy amin'izao fotoana izao tsy manao na inona na ino izy raha tsy fahampahafantariny zany. Amosa telo ampahafantariny zany aloha ary nampanantena izy fa hitranga reto zavatra reto amin'ny andro farany ary amin'ny taonany fiangonana fahafito eo amin'ny fiafarany zany rehefa ho tonga la iraka dia eo vao isy io ho voambara zany isokatry ireo tomboka sereo ho voambara ary indro fefa eto izy ireo eny amin'ny anarany tompo zany ino zany sakaizy eny tompoko mialao Babilôna
te laza zavatra alohan'ny anakatonana satria ny eto amiko efa ho amin'ny sivy sasany zao efa tena akaiky ny fotoana. Za sy Billy rehefa niala ny fiaramanidina zahay tao Inde tam'ilay dianay farany nijery an'ilay gazety nentin'izy ireo aho zay voasoratra tamin'ny teny anglisy. Zao ny volaza teo, tsy maintsy efa tapitra ny horohorontany efa miverina ny vorona dia nomeny ny antsepriany avy eo. Izy ireo nisy zavatra hafahafa niseho, tsy manana fefy vitony ny fanaontsika ny any Inde, angonon'izy ireo ny vato ary anaovan'ny fefy, ary vita amin'ny vato ny akamaroan'ny trano, ampifampitanganiny fotsiny zany ary mafana ny any manodidina ny toerana rehetra saikeran'ny Inde, raha tsy hoe ny amin'ny tendrombohitra, ary eran'ny Calcutta rehetra sisisy, mitsitsitra eny amin'ny arabe fotsiny ny olona efa ho faty mosary sisisy. Eny koa ao amin'ny tilikambo no anorenan'izy ireo ny tranony mba hipetrahany, atsangan'izy ireo eo ny fefy eo anilan'ny tranony, manorona tilikambo izy mba hipetrahany zay mety ho tilikambo misy lavadranony angamba, angadin'izy ireo ho an'ny biby fiompo sisisy zany dia manao fefy manodidina izy ary tampotampoka teo misy zavatra nanomboka ny tranga. Ny vorokely hainareo tsara makao amin'ireny vato reny izy ireo ka manao ny akaniny sy mitaiza ny zanany eo, nefa nisy zavatra nanomboka ny tranga. Isan'andro rehefa mafana ny andro tonga manodidina eo ny biby fiopoka mijanona eo ambanin'ny aloko reny rindriny reny akatsitsika, fa mipetraka ao amin'ireny toerany reny ny vorokely rehetra, nefa tampotampoka teo ny vorokely rehetra no ny antony tsy fantatra. Eny hainareo tsara ny voalazantsika indray andro iny mikasika ny vorokely, hitanareo nisy antony tsy fantatra ary miala teo izy rehetra dia nivoaka izy ireo ka tsy niverina tao amin'ny akaniny, nivoaka nakeny an-tsaha dia nipetraka teny amin'ny hazo na izay rehetra toerana azo nipetrahana na teny amin'ny tany mihitsy. Tsy nanatona nanodidina teo ny biby fiompy, tsy nanatona nanodidina teo ny ondry, nijanona tany an-tsaha izy ireo sady nifampiankinakina. Fomba fanao tsara zany, nalala izy ireo fa nisy zavatra efa hitranga. Avy eo tampotampoka teo nisy horohorontany ny tranga ka nampianjera ny rindrina, nianjera ny fefy sy ny sisa rehetra dia nanomboka niveriny ireo vorokely ireo. Avy eo tsy niveriny izy ireo tao anatin'ny telo na efatr'andro, taorian'izany izy vao nanomboka niveriny. Oreo eny tsy maintsy efa tapitra ny horohorontany ankehitriny, efa niverina ny vorona. Nahoana tsy noho nareo fa lay Andriamanitra afaka nanao ny idiran'ireo vorona sy ireo biby fiompy sy ireo ondry ihany tamin'ny andro Noa tao amin'ny samy fiara, dia mbola izy ihany lay Andriamanitra afaka mampandositra azy ireo hoe eo amin'ny toerana azo antoka. Tsy marina ve zany? Eny avelao a ilaza zavatra rahalahy, misy zavatra eo andalam-pitrangana, irodana avokoa reny rindrina ratsy lehibe ny fombafomba mpivavahany reny, fa andeha hiverina any izy ireo ka hifanaraka. Eny anao an'io izy ireo azo antoka toy ny izy roketo zany, misy ny saro an'io bibidia io azo antoka tsotro zao toy ny izy roketo zany, ary nandray an'io ty fireneny ty araka ny tenin'ny tompo. Enoy rehefa tsapanareo io fahatsapana kely hafahafa io dia miala lavitra n'ireo rindriny ireo, miala lavitra ho faty ao amin'izany ianareo, aza manao an'izany mivoa ao amin'io, miala lavitra n'izay rehetra karazan-davatra toy izany, mantsira eo amin'ny toerana azo antoka, fainga anarak'izay azonareo atao, angatao ny famindrapon'Andriamanitra. Aza mionona fotsiny amin'ny hoe fa metodista ny reny koa ataoko, fa ho toy izany koa batista ny raiky ho zany koa, aza manao an'izany, aza mba sasa foana, tsy mampaninana tsotra sy ambany toinona ny endriky zany, tenin'ny tompo zany, mantsira eo Jesosy Kristy, fainga anarak'izay azonareo atao ary mijanona eo mandra-pamenon'Andriamanitra anareo amin'ny fanahany masina, satria ho avy ny ora zay hikatsahanareo an'izany nefa tsy ho eo zany. Koa aza diso amin'ny fanaovana an'io, andesika hanondrika alohantsika fotoana fohy. Rerainay any an-danitra, matetika aho tompo no mijoro eto sady mangofotra, mieritreritra ny ora mampitahotra zay manatony io, ka tsy misy fomba anakanana an'izany, efa voambara raha teo fa ho tonga io. Dia mieritreritra hoe nahoana ny olona no tsy manatona ka miaino, nahoana ny tsy te hanatona izy ireo ka anaiky zany, nefa mazava ho azy fantatro fa efa nilaza ianao fa tsy anaiky izy, tsy ho sitrany zany. Nefa misy ny sasany izay manana ny anarany voasoratra eo amin'ny bokin'ny fiainana, ary rehefa misokatra miariary ireo tompo-kase ireo dia hitany ao ny anarany ary miteny aminy mifanay masina ka tonga izy ireo. Tsy vita ny azo nazy tsy anatony, tsy misy mahavity zany, tsy misy tonga izy ireo nahoana, satria ianao no mitarika azy ireo toy ny nataonao tamin'ireo vorokely sy ireo ondry ary ireo biby fiompy ireo. Andriamanitra ianao,
misy zavatra ao anatin'ireo biby reo zay ahafantarany hoe tsy maintsy miala eo izy, ary raha misy afaka mpitandrina ao anatin'ny biby ray mba ansirany loza, ahoana ny tokony ataon'ny fanahy masina eo amin'ny fiangonana zay milaza ny tena no feno zany. Andriamanitra ô mamindraha fo aminay, mamelana rehetra tompo ny amin'ny tsy fahombiazanay. Tsy tianay no eto amin'ny ty pilipilitry ty fotsiny ka amelany reto ny reto ijoro eny amin'ny rindrina, efa manantaina ny tongony nefa andeha hiala eto ka hanao fotsiny hoe eny tsara ny tongoteny. Tompo te hanao zavatra mikasika an'io zahay, tianay ianao raha andinika ny fonay. Raha toka misy zavatra tsy mety aho tompo, aoka ho fantatra azy zany amin'izao fotoana zao. Miangavy zahay mba sy ho tonga eo amin'ny ora io hoe ho tara loatra. Dinio aho zaho toetra aho tompo, indro fahasoavan'Andriamanitra no ijoroko eto tamin'ny fahitana an'ireo tompo-kase nisokatra tetsy reto, de tonga aho ka manambara amin'ny olona. Nefa efa nambaranao raha teo fa toy zay ny fitrangana, herinandro maro lasa zay, ary ankehitriny raha eo eto zany, eto anatrianay mihitsy. Eny tompo, zaho toetra aho, dinio aho ny atao-poko tompo. Tsy tikony zahay tianay ianao raha hijery ny fiainanay, ary raha misy zavatra ao amin'izany ka tsy mety de tenenao aminay fotsiny zany tompo. Tianay ny anitsy an'izany amin'izao fotoana zao, raha mbola eo lay loharano feno raha, raha mbola eo lay fanalana tasy zay afaka nadio ny otanay sy ny tsy fonay. Tianay ny anasitrika ny fanahinay ao amin'izany, reo tsy finoanay rehetra. Andriamanitra ô, vonjeo amin'ny tsy finoanay zahay, esory ala aminay zany tompo. Tianay ny andray ny fahasoavana ho amin'ny fampakarana. Tianay no afaka rehefa hikotroka io kotrokorana miafina io amin'izany ka akarina ny fiangonana, de tianay ny vonona ny andray an'io tompo. Ikeo zany zaho toetra zahay tompo amin'ny alalan'ny teninao, aoka zay andinika an'izany. Raha hitanay fa nisy nahadiso anay, raha toka misy eto tompo zay natao batisa tamin'ireo fiantsona ka tsy malala mihitsy ny amin'ilay tena batisa, engane aho ka ho matoky tahaka ny Paoly. Rehefa nitetiny tany ambony tany Efesosy izy ka nahita an'ireo mpianatra mioby sy nika sady nanana fotoana nafinaritra, de hoy izy tamin'ireo, efa noraisinareo va ny fanahy masina fony voaniny ianareo? Tsy hain'izy ireo akory ny fisiny io. Hoy izy, ho amin'inona ary nanaovana batisa anareo? Nefa io mpaminany lehibe masina io no nanao batisa azy ireo, saingy batisa ho amin'ny fibebahana fotsiny no natao taminy, de naverina natao batisa izy ireo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa nandidy azy ireo Paoly mba haverina natao batisa indray. Tompo, eo amin'ny fahazavany ny teninao mandidy ny olona rehetra zay tsy mbola natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tompo aho makanesa eo amin'ny rano faingana raha mbola manana anjara ianareo zay tsy mbola ny fenona ny fanahy masina, mandidy ianareo aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tompo, mandole ianareo ary aza mitsangana eo mandra-panamasina ny fanahy masina anareo tanteraka, ka namenony ianareo tamin'ny fitiavana sy ny fahatsarany, mandra-pahatonga ny fanahinareo ho tena afa-po tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, ka ahatonga ny fanirinareo rehetra hanompo azy sy hamindra ho azy ary asa hiaraka aminy amin'ny androm-piainanareo sisa. Ekeo zany mangataka aho mba omen'Andriamanitra anareo zany fanereny zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tiako izy, tiako izy, satria ny tiay mialoha. Tena ty azy va ianareo? Atsangano ny tananareo ankehitriny. Ka maty ho famonjena ahy. Teo amin'ny hazo tao Kalvari. Raha misy mipetraka eto ka mahatsapa fa ilainy zao arivo zao, tsapany fa ilainy ny atao batisa na ilainy ny batisa ny fanahy masina. Raha fantatrao zay ilainao
ka voambara aminao zany ary tianao ny hotsarovana-bavaka tsy misy mahavita manmiany zany ianao eto aminay azonay atao batisy ianao saingy izao ny zava-misy tsy hainay atao ny anome anao ny fany masina Andriamanitra no manao an'io izy rery saingy raha tsapanareo ny zavatra ilainareo hoe miteny ao am-ponareo Andriamanitra ka ilainareo zany ary tianareo no tsarovanay am-bavaka sitrakareo ve nitsangana mba hahafahanay mahita anareo ahita hoe izy ianareo hitanareo any Andriamanitra izy no manany zavatra ilaina hitanareo any Andriamanitra ataoko fa 50 angamba no mitsangana eto mety eo angamba raha nhitako rehetra tsy haiko zay any amin'ireo efitrano kely sy ny manodidina any velany samy manangatanana sy ny hafa koa izy ireo nefa misy zavatra ilainareo andesika hivavaka ankehitriny eny ianareo zay mahita an'ireny olona mitsangana eny akaikinareo reny fa mitsangana ho toy ny vavolombelona izy ireo eo anatrehany Kristy milanao aho tompo milanao aho matoky aho fa isan'ireo zay ahitany anarako zao arivo zao ao ambadiko io tompo-kase etsy io zay efa nisoratana tao hatramin'andro eny nazao toy zao misy zavatra nikasika ny foko ko dia mitsangana aho tompo zava zany mova ka miantso ahy ianao tika ianao raha hanambara amiko an'ilay anarako ao fenoy aho ary asy tompo-kase ao aminao amin'ny alalany fany masina ianareo zay fa voisy tompo-kase tika ianareo raha hitsangana mitodia eo amin'izy reny ka apetra ho aminy ny tananareo dia mivavao azy manano ny fahatsora-potanteraka eto raha inay any an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo aoka ny fany masina lehibe no hiasa eto amin'izao fivoriana izao toy ny rivotra mifofofo ka hiantso ny fotsy rara eto tompo ary ampidiny eo amin'reto olo reto ny batisa ny fany masina ary misy rano efa miandry raha mbola nilaza zany teny zany Petera dia nilatsaka tamin'izay nandre ny teny ny fany masina ka ny fenona ny fany masina izy rehetra